Eto ampanomboana an'ity tantara ity izay mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio Feon'i dia mametraka sahady ety ampanomboana ny fialantsiny ho amin'ny anaran-tany na anaran'olona na toerana izay mety ho voatonona ato anatin'ny tantara. Fifandro finjavatra ihany ireny. Atolotry ny radio Feon'i ho anao ary amin'ity alina ity tantara indray mihaino mitondra ny lohateny hoe ALOKA roa samy hafa. Sangana asany Simon Menjanahary. Ireo hanome aina ny tantara Lalaine Angeline miaraka tamin'ny Odinon Rafalmanana, Naina Rakotonanaivo, Yadza Visiteur, Simon Menjanahary. Nanampy teo amin'ny fanatotsana Antoine Michel. Tompona raikitra sy mpanatotosa Simon Menjanahary, nandray feo Naina Rakotonanaivo. Loatra ny lesy mahery zany andro zany vo zao ve lesy ny amin'ny folo sasany dia lazainy lafalina sady nirevy nely tity mbola tsy lany. Alora angavy tanaingana dia ndao ihafsa sady efa mitady ho laza raha teo koa ny bandiko. Aiza koa ary nareo zany vo zao ve manomboka miditra amin'irevy lahy lefy ty dia efa milaza sady hoe andao ody koze tsy milay rangafa andao andeha efa nideba daholo ny artiny maneno sehatra tsy milay fa andao andeha ao ary no taperinangy amin'reto rezintsika reto dia aleontsika miala e. ndao amin'izay rangafa tena efa ho pilaka neny bandy amin'ny sisa rangaha rehefa tsy mahataty revy lahy dia aleo tsy miaraka tsony sy maneo nisy atao an'izany. Za ve re tsy mba saika nadalan'ilay sipa kely nihirahira teo iny nefa tsy fa ohatran'ny efa tena alina ihany zany andro zany raha feno a. Zao tsy lary fa efa miraika amin'ny folo alina izy zao e dia gagalahy mbola mivazisy tranoko dia iza ny lalana e mbola lavitra neny epidemia eny e. Aleo rangaha manilitsy eto tapony dia midina foana dia rehefa tonga eny amin'ny ropoint tsika mitsamina misaraka. Zay ary fa na izany aza aloha manja kosa le sipa kely nira farany eny mba niteneniko farany tamin'la teo aloha mba miandry kely. Nareo koa hita foana rangainy amin'ny manaraka fa sipa ohatr'ireny koa ve moa amin'lahy dia ho avelan'ireo botika be dia be ireo ialamaina eo amin'izay ry zalahy dadany daholo raha hira. Tsy mbola nampiasako ny talentako reny ka afaka miteny an'izany lahy mahaivana amiko daholo reny bandy reny raha resaka hirahira zany. Zareo tsara nge tamin'ny nanaovako an'ilay hira miasina hoe babinao teo iny hitako tena mitokaigo mihitsy le sipa. Aza manary toko lesy fa ataovy toy ny samy valalamainandrony ka rehefa tsy azo an'io dia raha pitso e. Fa tena mangina tokoa ny lesy zany lalan'izany e dia eto zany tsika mitsamina no isaraka. Eny ary okay ary dia ahoana ny pron lara dia mikandra maraina dia mirava midimy e. Aleo fa mifampiatso ihany zany e. Izay zany fa tonga vasosy e. Sira letsy a. Soa ihany fa mba mazava ny jiro etsy amin'ny katedraly. Tena maizina marina izy zany a. Aleo aloha zavaina ny karatra sao tsy aty ka hotazomin'ny polisy eo. Ny tanàna koa te efa tsy milamina raha teo. Ity eto ka fa ohatry misy olona mijoro anie io aloha io zany e. Tena olona mihitsiny io. Dia inona reny no ataoko hoe hiantso polisy ve sa aleo aloha kosehako tsara ny masoko sao za indray no mandroka. Tena olona io amin'izay ohatra vehivavy mpamosavy ve nefa ne dia mbola tsy ampy 12 alina zao hoe inona reny no ataoko hoe aleo aloha mijanona makaina tsara. Tena tsy mazavy ty. Aleo rangaha iverina dia miakatra eo ambony lamina sady mbola ireo tazako ao anatin'ireo ny polisy miandry raharaha. Tena aleo miverina fa tsy lasy ty ka hoay le aza to efa io miandry io ambony io indray le izy. Tena lozy ty marina. Tena mpamosavy ty. Inona reny fanafodiny ty e.
aleo aloha esoriko ny kiraroko dia ho safoky ny faladia tongotra nefa ve raha mpamosavy io dia tsy avy teo vitany eto ah. Aleo ity akanjoko ity no avadiko hoaingana fa izay koa ny fanafodiny. Vonjeo e! Vonjeo fa mpamosavy tena manatona tsy izy zany. Aza manatona fa asiko amin'ity antsy maranitsy ity a. Miala e! Mialao ah! Fa inona no mampiantso vonjy anao? Tsy mpamosavy zany ah e. Za le niara-nira taminao tany amin'ny karaoke teo. Fa eny aza mandosy tsony ianao aloha fa andraso ah. Tsy aninona anao zany ah fa aza matahotra ianao. Tena tsy marina zany ka. Fa ahoana nahatongavanao aty sahady nefa mbola nihirana ianao zay no nandeha. Ka mety zary aloha ianao resaka amiko dia azava aminao e. Ahoana moa no ahafahako mitantara an'izany nefa jereo angety ataonao e. Ka aleo aloha miverina etsy amin'ny mazavazava etsika ho tazamiko tsara hoe tena ianao tokoa ve io. Ndao ary raha izay no atokisanao ah. Tena izy marina ity fa ahoana koa ary zany. Nefa dia tsy nisy firy minitra akory ny nandehanana isy feno dia efa aty sahady izy. Ary ahoana ihany koa no nahafantarany hoe aty ny lalako. Mahatazana tsara amin'izay ve ianao aloha e. Ka ny mahagagany dia natongavako aty ve? Ie. Andao aloha ialeto fa misy polisy mahatazana antsika dia manjary sahirana eto indray sika. Ka andao aloha hidinany dia sady mba manatitra ianao. Marina raha tokana hanatitra anao zany ah. Raha ohatra ary tsy dia mampaninona anao dia ndao aloha hiverina any an-tampon dia any sika miresaka. Vao may tena tsy mazava amiko. Ary toa tsy miteny hoa ianao e. Fa tena matahotra ve ianao? Sa tsy zary ve le hitanao an-keo iny? Ny hira le hiran'ny koika niaraka tamin'ile bandy élève gendarme teo. Dia talohan'izay ianao niran'ny tarika asina le hoe babinao. Marina zany. Ka andao ary moa hiakatra fa mandeha ny fotoana e. Efa alina be ny andro efa miromby 10 alina ny izao e. Fa tsy hitanao anga reny élève gendarme be dia be ireny. Inona no tokony hampatahotra anao amin'izany? Inona re no ataoko e? Vao teo any laza tamin'ny feno fa tena reveko le sipa kely nira tao iny. Zaho izy ty hitako nefa za indray no matahotra. Aleo rangaha rahako aloha ny teniny. Tsy ho hita eo ihany ve izay hiafarany. Andao ary dia aizeto tsika no mipetraka. Andao ery amin'ny gradin ery fa hitanao reny olona mbola be dia be ireny sady mpifankatia daholo eo. Enjany ity marina. Tsy mbola nisy fisehon-javatra toy izao. Hatreto dia tsapako fa mbola matahotra ianao. Ie. Nefa tsy maninona fa norme izany tahotra ao izany. Aleo ary aloha eto sika mipetraka e. Ranja no anarako a. Tia mihira ary mbola mianatra ihany koa. Zahay sy ny zandriko no miara-mipetraka fa matetika moa rehefa zoma toy izao dia mandeha makavatsy izy dia zarery no aminay dia mba mangalatra mandeha mamonjy karaoke toy izao ahy. Za kosa mahery no anarako e. Efa tsy mianatra intsony aho fa papandia izay no asa ataoko matetika saingy manana ny asa hafa ataoko ihany koa. Fa hono ahy e. Ny tena manahirana ny saiko ane dia tianao sa mandeha rery amin'ity andro alina ity e. Indrindra no nahitanao avetivety teo rehefa nivoaka izay sy ilay namako. Efa ela ihany aloha no nahafantarako anao saingy tsy nisy contact teo amintsika. Matetika no mifanena aminao saingy tsy dia vao marika aho angambako. Nanontany an'ireny olona sendra tafaresaka aminao reny a dia izany no nahafantarako fa tia mamonjy karaoke ianao. Tany amin'ilay karaoke anankiray tariakorokana tarino voalaza fa ny fandehananao hony. Saingy toa ohatran'ny efa tsy ao tsony izy iniko. Namako be ilay bandy nanao azy tao iny dia izany no nahatamana tany. Saingy araka ny voalazanao izay mijanona ilay izy. Nefa aloha hita hoe nalaza ilay izy a.
lasa somary korotana matetika tatrioariny dia tsy teo ratsy eto amin'ny tanàna izy dia naleony najanona. Fa hono ahy ary mba aizy tianao tia no mipetraka? Anjaky aho no mipetraka ka. Dia ianao sisa no miara-mipetraka? Zaho rery saingy rehefa misy fotoana ilay kozinako dia tonga aty izy dia izy no mba namako ao. Ay, fa mahay mihira kosa ianao a. Mba tia mihira ihany aho fa hitako hoe tena mahay ianao. Efa hatramin'ny no nitiavako ny hira ary saika isaky ny misy fety eto tanàna dia matetika izahay no mihira. Ka maninona kosa raha mba miara-manao répétition miaraka sika dia mba miara-mihira aminareo a? Eny efa henoko izay dia milaza aminao amin'ny manaraka. Fa ianao velo mamonjy karaoké toy izao foana? Tsy voatery ka. Rehefa mba mahatsiaro vizana dia mandeha ihany. Fa amin'ny andavanandro dia tsy mandeha ka. Ary tsy hitahita ao dia lasa ianao sy ilay namanao tao iny a. Ka mbola lavitra tsinona ny hodiniko. Fa aiza? Eny epidemia ery no mipetraka. Tena lavitra kosa izany a. Dia natokana nandeha irery ihany ve izy? Ka samy mamonjy ny fodiny izay rolako. Andao amin'izay ary sika andeha. Fa mbola tsy nivalianao anie ilay fanontaniako tary aloha tary. Ay ve, mbola tsy vita aloha ny hira nataoko. Dia ohatra nisy bandy saika anankiroa tan'izay tao dia najanona aloha ny hira. Mijery anareo ihany aho fa tsy hitako teny intsony nareo roalahy. Dia izao mivonjeko nijereny izao dia nanaraka moramora anareo avy ao aoriana. Dia rehefa henoko ny teninao hoe any amin'ny rond-point nareo no hisaraka dia nanapaka teo aho dia nidina. Niandry ny andalovanao satria mazava fa tsy maintsy hidina anjaka izany ianao dia izay. Dia tsy mba matahotra ve ianao? Matahotra ihany saingy ianao ve izao mba afaka manatitra tokoa? Fa mipetraka aiza nefa ianao e? Eny Morafeno. Eny Morafeno? Izany ve tsy grave be? Fa inona mampatahotra anao any? Manaraka ny lalana aty amin'ny fiangonana fotsiny sika. Efa miray maraina anie izaho e. Sarotra be izany ranja. Ary maninona aloha raha... Lazao e. Maninona raha miaraka mody any amiko aloha tsika sa... Raha vehivavy ny alina dia tsy nisy dikany amiko nanaiky an'izany teninao izany. Saingy tsy izany tsinonako. Tsy mazava amiko ny tianao lazaina. Raha manaiky an'izany teninao izany ary mahery dia efa betsaka ireo bandy nandehanako sy natoriako. Saingy tsy izany. Ka tsy ny eritreretinao kosa anie no mety ho eritreretiny sy eritreretiko e. Fantatro ny atao hoe lehilahy. Araka ny voalazanareo hoe tsy ondan-kena izany mihitsy nareo. Mora voan'ny fakapanahy ianareo. Sady avy dia misaina zavatra hafa mihitsy raha vao mahita sipa mitrainina ohatran'izao. Mba tsy naposiko indray izany teninao izany a. Tsy mieritreritra n'izany mihitsy nefa noho ianao mbola ody lavitra nefa ny andro alina be. Za tsy mahatokana ny anatitra anao. Andao ary sika ialeto amin'izay e. Misaotra anao aloha nanaiky ny fiangaviako. Dia ahoana izany ny fidinao? Mandeha irery rehefa misaraka sika sy ianao. Fa tsy mety aminao mihitsy ny veny ny trano any amiko e. Matokisa ianao fa tsy anao na inona anao mihitsy ny a. Misaotra betsaka anao amin'ny fampiatranoana fa aleo andeha moramora any sady efa akaiky araina koa neny andro e. Tena tsy napoziko mihitsy ny ity zavavy ity. Raha sipa hafa ity dia nanaiky ary dia vitako matavy mihitsy. Tsy izany sika no misaraka fa veloma ianao. Veloma ary e. Miala tsiny fa tsy afaka nanatanteraka ny fangatahanao aho. Fa mbola misy tiana olazaina ve? Ovy indray tsika ny miona. Sainy vitana amin'ny fanena sy miona eny ihany sika e. Veloma mahery. Veloma ranja dia tonga avasoa. Dia lasa tokoa izy. Mampalahelo any mieritreritra azy andeha irery amin'ity alina ity. Nefa za koa tsy hatokana hiverina rery anatitra azy ka. Hafa. Sambarana
inona koa ary no ataon'ity mahery eo amin'ny gradin io nefa ny andro mafana be. Aleo anatonako eny. Fa inona raha mise ty mitoga iketo tya? Raha Feno, manao anse? Manahoana lesy lahy? Fa manao inona eto e? Enjana be nahazo alina letsy. Jereo angeny masony lava tena mena be ohatry ny reny tsy natoro reny e. Fa nisy inona nefa e? Sany sakana ny mpamsy raha? Tsy zany letsy. Ka anareo koa moa lesy ohatran'ny tsy azoko zany. Ohatran'ny miramina tsy lazainy izay nazo anareo raha midinika e. Raha tsy mainky se dia ho tantaraiko. Ka andao ary aleto aloha fa mafana be loatra eto ka. Ery no misy malomaloka. Dao ary. Mba dada ndray lesy zany le aza. Dia ahoana ny fandraisan'ny lany zany? So be loatra kosa ary nitoka lany lahy dia nanonofy lahy rehefa tonga tany an-trano e. Tsy mbola reny letsy nitoka mahamamo ahy. Nisy ary tena niainako izay nitantaraiko tamin'ny se teo izay. Ka ny mahagaga ahy anie zany dia tia izy sady nandeha nody rery sady tsy nanaiky an-trano tao amin'ny lahy. Zany anie no tena nahavaky loha eto e. Ka inona nefa zany no ataon'ny lahy eto? Miandry Allah sady miandry azy ako. Fa ny fanao fotoana nga nareo e? Tsy nisy fa teto izay no niresaka alina dia naleko mipetraka eto sao dia mba mahatsiaro toako izy dia mandalo. So efa ho lasa ary lesy alary mahery. Marina raha tsy namako lahy dia nataoko hoe adala. Tsy dia raraiko izay filazan'ny lahy azy. Fa hono ahy aloha tia. Rehefa nilaza tamin'ny lahy ve izy fa mianatra dia mianatra aiza hono? Tsy laza letsy izy. Laha koa ohatry ny manadala fotsiny. Ka izany aza tsy fantatry lahy akory izay anarany. Nefa lahy miandry azy eto dia iandry vasoketo zany lako. Mandeha any lahy mandeha any fa mandrebireby fotsiny ny andro ty mafana be loza lahy mandrebireby ana eto fotsiny lasa lahy ka. Mampalahelo ahy lahy nefa tena izy ve aloha sao matotoana avelo zany e? Aiza koa letsy no isy matotoana avelo iseho vadina fa nareo mihitsy ny koa no tena efa lasa ngamba ka. Andao lesy aleto fa nareo koa ohatran'ny lasa embina amin'ny zavatra tsy misy eo. Aloka sendra nandalo zany hitanareo zany fa tsy olona akory. Tena efa mirava ny mpianatra. Mpianatry lycée reto o? Izy reny. Mbola amin'ny 1 ane zao e. Fa mety mirava amin'ny 1 ngamba ry zareo. Feno a. Feno. Inona ny mahataitra an'izeo e? Iny izy. Aiza zany e? Izy mihitsy niny. Aiza lesy zany tsy ahita. Iny manao pataloha slim mamainty iny letsy a. Efa mitodika aty amintsika. Tena izy marina litiny a. Iny le sipania tamin'ny alina. Ary tsy nofo marina ny ainany se fa tena izy. Jereo fa toa anatiny aty amintsika ane izy zany e. Amanjana sipa lesy zany ro mahery. Hitako se tena latsaka tanteraka. Efa miteny amin'ny se fa se antso. Aza mitso apaka ary fa laminy tsara fotsiny. Manahoana nareo lahy? Ary maninona ho mahery no mena maso be toy io e? Tsy nety nahita toro mihitsy ny alinako. Nieritreritra ny fodiako ve? Ie. Fa dia nataonao inona loatra ry io namako io alina no dia lasa amborona toy io e? Izy tokoa ny Feno e. Le namako alina dia izy lesy no ranja ry Feno a. Le sipakely mahay mira be alina iny. Dia efa aly mahafantatra anao zany ry ranja? Za koa toraka izany. Efa nilazainy mahery tamiko daholo ny fifanenanareo alina ry ranja. Mampalahelo ahy izy. Inona koa ary zany bandy malefaka be zany? Aloka sendra ny serana teo anoloanareo ve dia ampitolefika toy izao? Tsy fantatro na aloka tokoa no hitako alina na tsy. Fa zao iarahantsika mahita izao. Tsy aliko akory ianao fa olona nofo amandrà. Sangisangiko aminao fotsiny re zany. Ka maninentinareo roalahy? Miandry andriko. Fa ngamosika ny fanao fotoana hoe miandry anareo? Marina fa tsy ny fanao fotoana tokoa sika. Saingy nasesiky ny vitana arak'ilay voalazanao alina rehefa nisaraka sika dia miandry tetsy amin'ny gradin resantsika alina tetsy a. Marina mihitsy zany. Dia nanao izay fomba ionantsika tokoa zany ny vitana.
ary otrany mitady anareo anie ty ankizy vavy ty izany e. Tena i bienvenu mariny ty. Delike ravy etondray ny safika. Inona koa ary ty ataony bienvenu ty? Manahoana nareo telo mianata? Efa traiza leto izay no nitadiavako any lisana. Reraky ny asa dia somary mba maka aina kely eto e. Ilozako angamba aloha nareo reto a. Za koa mbola maika ahandroko. Nahita nareo roa lahy teto fotsiny a dia mba nivily. Zay fa mandra-piona e. Ka eny ary velomy ranja. Ay kosa dia franja. Manja kosa aloha izy e. Ankizy mba tafaraka niara-nira taminay sy Feon'i tany amin'ny karaoke indry bien. Toko izany foana e. Mpiara-miasa e. Mpiara-mivavaka e. Koralina miaraka aminay e. Zao indray dia hoe tafaraka nira taminay alina. Ka marina kosa ane zany e. Zany ve dia ho foronina? Tsy vao zao aneny nafantarako anareo roalahy Feon'i e. Koto fety sy maka malagasy raha nareo roalahy. Indrindra raha resaka vehivavy na sipa. Ajanony ihany zany fa tsy mitombony. Ary maninona ny masonao no mena be toy izao? Kefa hoe reraky ny namonjy karaoke alina inona izay. Satria ve dia tsy azo ajanona mihitsy izy io maherina dia hita aza fa efa mandreraka. Zay protsika manaraka raha nga resahana fa ajanony ihany zany a. Sy ndao ary araikala eny amin'ny vonjy dia avy eo mitiandry. Sa mbola misy fotoana ianao ry bien? Tsy maninona raha izay no mety sady eny ihany koa no hitako fa tsara sakafo. Raha misy akoroniny zao ao amin'le ry ao tena amin'ilay a. Fa angahony dia reraka nanahoana ny mila akorony. Ndao ary moa fa mandeha ny fotoana dia ny andalana miresaka e. Atao akoroniny letsy ny ary vonjy a. Ny atao akoho saosy e. Ny vonjy ataovy lelany a. Manahoana daholo eo. Ay ve nareo telo mianadahy koa ty e. Mazotoa? Misaotra e dia manasa. Mbola ho avy eo ihany fa avy dia mazotoa nareo. Ny atao lelany raha misy e. Grave be ty. Tena mitsongodiany mahery mihitsy ty sipy ty. Sa ve kisendrasendra zao? Tsy napoziko indray ty. Inona ary ny dikan'izao? Aleo raha nga hohanina malaky dia miala sao isy zavatra iseho eto a. Nefa za ty vao mba miketrika. Tena tratra hariva nefa mba niezaka ny hamitany asako alolo ihany. Tena betsaka koa moa ny komandin'ny olona ka tsy nahafahako ny ala aloha. Tena efa misy amin'ny folo zao a. Ay zareo zao ny vao mba misy mpivarotra amelesana pinsa kely e. Io fa mbola misy olona eo amin'ny barakely eo ambany io. Aleo aloha i pinsa kely eto. Mba omeo kely kosom 2 dollars ramsea. Ary ohatry ny soarasoara zany raha Feon'i a. Sy tena taraiky e. Mba somary betsaka ny kiandra. Hitanao fa efa lasa ny fosa dia mba niafitsely nanenjika e. Zay raha aloha fa misaotra e. Aleo andeha fa efa somary alina ihany zany ramse. Ndao ary. Manomboka eto ny tena manjina ny lalana. Hatramin'izay nijanona ny discret karaoke izay koa dia tena mangina mihitsy ty lalana ty. Taloha nefa ohatran'izao mbola fen'olona mifanaretsaka. Ohatrany misy olona manaraka ane azany. Marina tsy ohatrany mahemy feona kiraro azany. Raso hoe janona kely dia tsy misy. Sa ve aho koa no efa mitady ho diriny tahotra. Aleo ranga andeha ary. Ny andro koa maizina izany mbola tsy nahazo lampe de poche foana. Tsy maintsy ataoko vaindondra raha mihitsy ny mividy ny lampe io raha pitso. Tena mivoraka mihitsy anie ny lohako izany. Marina tsy eto amin'ny sampanandalana pasambazaha eto mihitsy ny malaza misy loha.
mila matanjaka le tsiry feno a feno heriny tena ny lahy resaka fotsiny zany fa toa misy zavatra fotsifotsy manindrona ne io io ampivoantetezana io sa very zalahy mpiasan'ny batoary io manao sangratsy io miala teo lesy fahaza manao sangratsy eo fa inona ary ty marina raha miala le izy fa inona re ty koa ty tena tsy manana fiarovatena sa ve ny masoko ny mandroro leo anatonako eny tena vao maika mibahana izy zany marina ary toa ohatrany misy olona mirakotra lamba fotsiko io amin'ny ilana io inona re ty tena lozy ty marina lolo matoto ve sa andeha hitsoka everina marina vonjeo misy lolo vonjeo izy zary azy zany to misy zavatra fotsy mijoroko io ambony io vonjeo feno azy daholo zay aleko rehetra lolo marina zaso aloha fa misy zavatra tsy mazava izy aloha izany aleo mihitsy ho ajanoko ny fiara mila mitandrina fa sady mangina ny maizina be ty toerana ity aleo hoe ho tarafitra amin'ny jiro ny fiara ary tena misy olona mitsirary eo ambony tetezana io zany sana ty ve dia nisy namony sa nisy nanendaka ty toerana ity akorokany ity ihany ko aloha somary malaza hoe misy zavatra hafahafa aiza moa le brikeko teo ity eto dia andaso alaitra ato anatin'ny boaty akanko ato ilay tapaka senasena dia aleo ty dorana zay ary aleo ny jiro ireto ihany dia afahako mijery ny lalana aleo hoe hojerena tena olona izany ary lehilahy ho aily aza fa tsy feno ve ty tena le rity fa naninona taty amin'ny andro alina koa sa mbola loatra namonjy revindray voanody nefa azo atao hoe tsy mamy ihany le ry na dia hainona fofotoka azy ary otra misy olona mijaitsaiky zany avy aiza nefa izy zany tena avy ao ambadika ao mihitsy ka andraso aloha somary sidika kely sy maimaizinesy aka eo no ahitako azy alina anao zany dokotera ay ve randry ihany nisy fivorina nataonay teny analabe dia zao avo afaka anody hitanao ihany moa fa tompona raiky tany tena dia tsy afa miala raha tsy vita daholo zay natao fa tsy feno ve dokotera ka izany mihitsy anie no mahatonga ny janoneto hoe nahatazana azy mitsidraka eto ary izy misy zany le nikoatra ny antsy vonjeo teo ny antsy vonjy hoe ringarandry ie ny raha teonay koa moa efa lefa ny ankizy mafy ka tsy dia henoko loatra mahita n'io fiaranao mijanona mandefa jiro io dia mitazana kay moa ianao ka ataoko hoe nisy namono izy nefa ohatrany tsy ahitana rano tenany tsy ahitana maratra ataoko hoe mamindray dia ny anjera ohatrany tsy marina mety nahita na rahan-javatra angamby io fa misy azy zany tokoa ve aloha ety tsy dia tsara loatra ny mandeha rery raha vao dilany amin'ny 10 alina amin'ity lalanyity dokotera io fa efa manomboka mahatsiaritra eny izy marina zany efa nasiako ranomanitra ihany koa moa ny olona fa hoana tsara hoe ringarandry zany zavatra lazainao zany andao aloha sady dobataitsika izy ao anaty fiara dia aleo aterina vetivetiny aminy dia sady miresaka tsika senao ndao ary ao ary dia toy izy hoe ilay resaka ao teo hitanao ty lalana korokany ity dia iny makany amin'ny benedictine iny dia ny avaratry madio lahatra ery amin'ny tany malaladalaka iny aiza ho aiza azo any be afo ambositra karanty iny matetika dia tena toerana ahitany olona zavatra hafahafa zany ve ringarandry na izy miseho amin'ny ora toy izao mahazo any feno izao na matetika koa reny mpiazakazaka marainy ireny dia sendra azy daholo
efa mba henoko ihany zany resaka zany saingy ohatra tsy de napino loatra andremo a fa izany lazainao zany nohatra ny navarinako raso aloha fa nahatsiary feno ahoana feno nanahoany se ahary toy dokotera Fenitra sy Ranjarandry fa naninony se kaka fotsiny izahay Fenitra nahita ny seny valapatra teo ambony tetezana eo zahay vao tadidiko fa ahoana marina nazo ansery feno trahatralina fa mba manomboka betsaka ny manao commande ao amiko de tsy nafoy afa de nanenjika an'ireo commande reo de efa tamin'ny folo vonody no ny tonga teo amin'ilay somary lalana manapaka avy ety makany ampasambazaha iny de io de nahita zavatra fotsy mijoro sy mandondrona teo voan'ny tetezana de tsy vitan'izany fa nanandrana nanatona ihany tsy niala sady tsy nihetsy ilay zavatra hitako de gaga fa nisy anankiray ohatra ny faty mitsitra zany ihany koa amin'ny sisiny tetezana nitsoaka ny verina nefa nisy nandindona koa teo amin'ilay sampanana manapaka miakatra ny antsy vonjy de zay sy henoko tsony zay teto ambonin'ny tany zay zany le henoko tamin'ny alina tena marina ve zany sy tsy misy laingy zay nilazako anareo zany marina fa somary nypainsa kely afa sainkosaoma kely fotsiny tena grave be zany de misy an'izany ve ty lalana ty akolokany ty ia zay aloha eo ihany fa efa tonga sery feno misaory se any dokotera Fenitra raha tsy nisy azy nivory tena nalabe de asa zay nahazo any se teo de misaotra tena saitra vita marina mandeana mihitsy aloha ary se miantso ny olona anareo tsy miala eto zay sirandry raha tsy tafitoa atrano se de mba aok'izay moa ty dia alina tiry feno zay ary fa misaotra tsara manty le tiry feno tena tsy napolo zany zavatra henoko zany diarandry indraindray zange dokotera na de andro atoandro be nanarary zao rehefa sendra mandeha rery iny ny sasany de mahita zavatra manjavozavo eny alohany eny zany fa betsaka koa nefa ny olona tsy mino an'izany eny are tonga aloha ianao fa de misaotra betsaka de tsara mandry ianao diarandry ianao koa dokotera mandram-piona mba tsy mazava amiko mihitsy ny zany nazo an'se zany ry feno de zay le tsy ny zava-nisy na ino alahy na tsy ino aloha fa raha tsy dokotera Fenitra angamba nandalo de tsy haiko tsony zay nazo misy zavatra hafahafa mihitsy zany eto amin'ity tanàna Nambosy ity mody hoe reny vohitra zany izy fa misy zava-miafina tsy takatry ny saina sy ny eritreritra mihitsiny raha izaho aloha se tsy mivoady any andeha irery amin'ny andro alina amin'ny lalana makany akokany intsony araky ny eniko resaky zalahy koa ane de hoe eny amin'ny lalana iny ambanin'ny Benedictine iny koa misy zavatra toy izany na hita aloha fa tsy notantarainy raha bandy hafa mantsy no nitantara tamiko de mety mbola ho hafahafa ihany fa ity de za mihitsy no niarany zay le tsy eo ihany fa ahoana hoy se nandinitsy reny zavanyseho maly reny de lasa saina hoe manaradiany se ve lay hoe ranja sa fifandraisan-javatra fotsiny na zako azany ele tsy mba gagy ataoko hoe tia izy nefa maninona no nasaiky natory tany amiko tsy nanaiky sy tia mandeha alina toy ireny vilesy de tsy ho mora kapohana fomba fijeriny se zany ary akoatr'ireo voalazany se efa mba nisy fotoana hafa niarahanareo ve tsy mbola na ny telefona ny azy anery se mbola tsy aty amiko zahay koa aneny manandra ny lahy ne mibandy vao manomboka mikitika de nio malono alaina voalohany ho azoko tsy hoely zany fa zy ataitsy lahy ilozako ary aloha lafa mbola hanenjika asa tsy te ho tratran'ilay omaly arivo tsony aka ok ary le tsy bandy
za mba iodina kely miaraka amin'ny bienvenu aloha fa alarobia ny andro dia tsy mianatra izy. Ka so mba mifanena mipakakita ihany nareo a. Mbola tsy olan'izany na mifanena azy. Maso to ary nareo fa lasa aloha e. Okay ary letsy a. Okay. Andeha ho aizitsika ny andro anefa ty tena migaingaina be mihitsy satria mbola anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra na dia efa manakaiky aza ny paka. Maninona raha mankeny amin'ny tomoiny e? Anao inona eny? Tsy afeniko any lalo fa efa nitondra maillot de bain a. Maninona kay raha mandeha manao piscine eny tsika dia mba milalao rano eny? Zany tokoa zao ny mety. Fa nio be olona tsy fantatrako. Matetika tokoa aloha rehefa alarobia tolakandro toy izao dia betsaka ny ankizy ny makeny. Fa tsy maninona izany fa sady mba mirevirevy kely sika ny mandro, sady mahafinaritra be izao ny misotro jus naturel glacé any a. Aleo ary aka sorta vetivety dia lasitsika e. Elaty ve aloha mba mahay milomano sa? Tsy dia havanana loatra fa mba afaka mirotsaka ao koa ny bandy. Zany, soa ihany aloha fa tsy dia be olona loatra e. Andao ary fa rehefa avy eo sika misotrosotro zavatra. Miomana eo elahy aloha fa za tonga dia lasa. Manja ihany ty bien ty a. Sady fa vita izy no manambatana. Jereo ny formany amin'izany maillot de bain marina. Aleo koa anala pataloha dia irotsaka fa to eto fotsiny any lasam-borona eo. Jereny lahy fa anao akisitrika dia manisy elahy. Isa, roa, telo. Ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Firy. Folo. Tena tsy vitako akiseriana ohatran'iny a. Tena elany tokony hoe mahery. Mahery a? Ahoana totaitra be izany ianao e? Tsy ilay sipa tafarisaka taminareo sy Feon'i ve io misotro jus mijery aty amintsika io? Tena iranja marina io. Tena iranja io. Izany hoe amonjy anao piscine koa izany izy raha izao fitafiny izaoko. Jereo fa mikopakopaka antsika ane izy e. Fa mahafinaritra be mahita amin'ny paoziny a. Tsotra nefa manendrika azy. Fa mba aveza hono izy io ry mahery? Tsy fantatro a. Izay koa ne mbola tsy dia nisy fotoana lava be ny aonina fa juste initanao ny resaka iny e. Andao ary aloha hiakatra amin'izay e. Betsaka koa ny ankizy no mbola te handro. Andao ary. Inona mihitsy ny reny dikan'izao e. Tena tia marina ty sipa ty fa mety mijery izay tena fihetsika angamba izy. Mahery a? Ahoana? Maninona elahy raha mandeha mividy jus vetivety fa anao bain de soleil eto a? Dia inona nefa ny tialahy? Atao vy garanany raha misy. Okey ary. Tena tsy mazava amiko mihitsy ty sipa ty a. Maninona izay toerana rehetra andehananay sy mahery arahany avokoa. Mila mailo ndrery bienvenu fa manjy ty sipa mitady hijokony sirindry ity a. Fa ny magaga ohatry ny tsy mba misy namana mihitsy izy. Tao mandeha irery izany foana. Avelao any izany fa aleo aloha aka masoandro ilavo eto ambony seza eto ka. Manahoany mahery? Oay, manahoany ranja. Miala tsiny aky fa tena variana be a. Tsy afaka iresakela fa mbola maika. Fa nga tsy hanao piscine ianao? Mafana fotsiny a dia mba nanao tenue de sport.
asa mety afaka mihoana ve sika isanao rahariva? Amin'ny firy dia aiza? Asa eo amin'ilay grada indresantsika indray alina iny. Tsy maninona fa afaka ka. Dia amin'ny firy anefa e? Raha tsy dia matahotra ianao dia amin'ny 9 aho miandry anao eo. Avy mirava manao akory mantsy zahay amin'izay. Iny ary e, ao fa ho avy ah. Zaho anefa tsy manery anao aho fa oka fetsara ny safidinao ianao. Zay fa lasa e, miandry anao aho zany raha afaka ianao a. Inona re no ataoko e? Manja lesy zany sipy zany ka tena marina. Jereo ty izy. Inona re no ataoko e? Hitazona ny bien ve sa hisambotra ny ranja? Aleo aloha andeha sao ela loatra ka mahaneo bien. Fangatsy misy Jules etsy a? Hoay le aza, tena adiniko. Ay moa hividy Jules diako tany. Mbola tsy ao lesy le mpivarotra. Nefa dia mbola avy any zao reo olona misotro reo. Aleo ary iverenako e. Saika gravy iny. Ity ary manja be ane zany siriko zany e. Arono a, hitan'ny lalasany anga le sipa teo? Tsy tazako a. Fangamo lasa izy teo fa tsy nandro indray. Asa, mety mba nijery an'la fotsiny angamba izy dia lasa. Tsara zany rehefa mba misy mpanara-maso ny bandy. Tia aloha ny zualina fa tsy eo elana. Saotra. Dia inona ny pro an'la rehefa miverina avy ety? Tsisy pro ka. Sady tsy andeha ody koa fa mankany aminao aho dia rahampitso maraina tonga dia mandeha mianatra. Dia ahoana ny akanjo isololo lasy ny kahie? Efa atao anaty saky ato daholo izany ka. Sa misy pro efa vohomanao? Tsy misy ka. Zarako aza mba afaka matory any amiko elako. Zaho anefa tsy manery anao aho fa oka fetsara ny safidinao ianao. Fa inona no mampangina anao vetivety teo e? Sa sao dia distrakelako kosa sary ny atoriako any e? Tsy maninona fa ka. Tena tsy izany mihitsy fa miainy tsiriny ty jus ty ah. Dia ohatrany hafahafa zany. Sa ve la tseny lava io zany e? Ny ankosa aloha tsiro manitra sady tsara no henoko e. Ka izany tsiro zany anie no tiako antanina ny lahy. Zaho anefa chérie a, izany te atory any amin'ny lahy fa tsy afaka ny aniry an'lahy mihitsy aho raha misy antony manokana tsy mampety ny atoriako any. Oke lahy fety tsara izay safidin'ny lahy e. Andao sady tsika hody amin'izay fa mitady ho latsaka izany oran'izany a. Nefa mivalo sasany izao marina, nefa mbola tsy tonga foany mahery. Angamba kosa misy antony tsy nahafahany. Aleo andrasako mandra-patongany amin'ny 9 ihany aloha izy. Rehefa tsy tonga ve izy tsy andeha ihany ah. Dia nefa amin'ny 9 latsaka kely izao. Miandry any an-tampifinany izay ranja. Manana tsindry mandry aminay sy bien ve izy na tonga izay teny reny tamiko. Ary inona reny ny resaka tiany atao amiko e? Tsy afaka mamaly izany mihitsy satria ny fiaonako taminy ihany no tokony ahafahako mamaly izany. Zaho anefa dia vinaviny sisa no azo eritreretina. Efa amin'ny 9 izao. Tena tsy afaka iandry azy tsony aho fa aleo mody. Manana ny safidiny malalaka ihany koa izy. Manahoana ianao? Manahoana tompoko? Fa andeha ho aiza ianao no tratra riva petozy izao? Nisy olona ny fanao fotoana tamiko teto tamin'ny 9.
Tsy tonga nefa izy dia ka efa misivy eny izao e? Eny e, satria niandry azy adiny indray tamin'ny fotoana ny fanaovanay nefa tsy tonga moa izy. Raha tsy madiso ary raha sitraka ao dia miakara aloha tanaty fiarako e, dia atsika miresaka sa tsy maninona raha tsy dia manahirana anao. Fenitra no anarako ary dokotera no asako. Mbola nisy marary nyvintseko dia somary mbatratra reo ihany koa aho e. Misaotra ny fahatsoranao. Za kosa Ranja no anarako. Mbola mianatra ary eny Morafeno no mipetraka. Eny Morafeno hoe? Lavitra ne zany Ranja, nefa ny andro efa alina be ihany. Efa mahazatra amin'ny mandeha irery satria manao kory ety dia mirava ny valo. Ka sao tokony ho ateriko ary aloha ianao e? Tsy maninona fa aza misahirana ianao ry Fenitra. Ka raha tsy mahadiso olo tianao angalay nifanao fotoana taminao teto? Namako fotsiny. Zany io. Tovolahy mahafinaritra izy e, ary tiako ny mba miresaka aminy nefa tsy tonga izy. Mampalahelo ahy ianao, nefa tsy hitako izay nampiako anao. Dia ahoana tsy mazotonao ateriko izany ianao? Tsy maninona ary, manaika. Tena hitako malahelo be ianao Eny, malahelo satria nanantena niresaka taminy nefa tokony hanana fanantenana rehefa ianao fa mbola iaona ianareo sa olona vahiny sendra mandalo eto am-bositra zany olo zany? Tsy fantatro fa kisendrasendra ohatran'izao ny fankahitantsika izao koa no ny fankahitanay. Efa tonga eto amin'ny croisement hiakatra any am-pantsika dia ity izao no makany anina moa ilay toerana anankiray aniny dia aizeto izany misy anareo? Leo hitanao no miverina fa mbola misy ditongotra 10 minitra fa tonga any aminay, sady tsy afaka ny fiara koa any. Fa tena tsy matahatra mihitsy ve rehefa zany ianao e? Aza manahy ianao fa tsy misy aninona aty. Velomy Fenitra. Eny ary velomy ianao. Tena lahatsafidy amin'izany olona zany mihitsy ty zazavavy. Izany tokoa ny hoe izay ty adaly ary mahagaga milaza izy fa mbola misy ditongotra 10 minitra tokony atao nono nefa toa miverina manaraka an'ilay lalana nandehananay teo izy. Sa ve dia any zany misy azy? Aleo ahy hiverina eto amin'izay e. fa ahoana zany? Fa tsy aty amin'ny stationnement ve aho zany? Ary maninona ihany koa no ohatra mizara roa ny tetezana. Ary toa misy polisy manao PR koa ne eo aloha eo zany. Fa enina koa no mbola nakana polisy ato zao, sady dia tsy ho fantany ve fa fiarako ty. Ary tena tsy manaraka an'izay izy mihitsy zany fa ohatrany manoro lalana makany ankavia. Tena tsy mazava amiko ty marina. Aiza no andehanako? Aleo alefako miadana aloha fiara. Inona ary ty? Tena tsy mazava amiko mihitsy zao ka. Marina e. Tena manjavona daholo masoko manontolo. Tsy hitako tsony lalana. Maty aho. Aiza no andehanako e? Fa maninona ianao ry Fenitra? Fenitra, tsy any ny lalana e. Tena rano any fa tsy any any lalana Fenitra. Ranja, fa naninona fiarako no tongilana be toy izao? Raha tsy nalaky tonga teto aminao dia nianjera tany ambany tetezana tany ianao. Hoay marina zany. Tsy fantatro aho fa ohatrany zara roa zany ny lalana. Tsy hitako izay ho ale. Saika ilay lalana anankiray teo no nandehanako nefa nahita ohatran'ny polisy nanakanahy aho dia tsy nandeha hoany fa ity lalana ity notondrony. Tsy haiko tsony fa nanjavona ny masoko dia iny ianao ny antsoantso teo iny vao tafajaniko ny fiarako. Tandremo fa saika maty ianao teo Fa ahoana ary Ranja? Ary ahoana no nahatonga vanao namonjy ahy teto? Nanara-maso ny fiaranao ary rehefa tonga teo an-davarangananay. Gaga nefa nahita ny fiaranao ny vilavila sady tsy nandeha tamin'ny lalana tena izy. Dia niazakazaka namonjy anao mahafinaritra ianao na dia minitra vitsy monja aza ny nahafantarako anao. Misaotra Ranja. Aoka ary aloha aleo andeha amin'izay sady ohatrany mba misy olona maromaro eny mba ho namanao ihany koa Tsy mety. Fa ahoana e?
satria mino aho fa tsy misy izay tsy mahalalanao eto ka raha miaraka amin'izy ireo dia everiny fananao adalana taminao. Za tsy maninona fa ianao no mampalahelo aho satria mba olona manana ny maha izy azy ianao eto an-tanànan'Ambositra. Resinao aranja marina zany avy loatra koa ry aloha somary ho lasa lavidavitra zareo dia mandeha ianao Zay fa efa difiry zareo. Velomo fenitra dia tonga avasoa. Eny ary dia mandra-piona. Fa tsy mahery ve tsy manatona makaty amin'ny brokty tena izy iny ka avy dia mandrosoa le tsy ry mahery fa miandry alato manao ny serifenitra salama tsara fa isay tonga aty amiko izao ohatrany tsy dia salama loatra angamba mety izay nefa mety so izany ihany koa mipetra aloha dia oetry zay resaka sy vaovaonsiary zao ry tsy dia andany fotoana be amin'sia fa misy zavatra manahirana ka mba ilaiko ny conseil anse. Eny raha mbola azoko atao ihany dia ampiko se fa ahoana le izy aloha resaka sipy eo indray sery mahery mba hajanony amin'izay ho azy zany fefa ampitra izay itiny mba ilaiko fanampiana avy amin'se farany raha mba azo atao eny ary le faso fa mieno ansiary mba ataovy sere moa nama le faso any resaka se fa sere amin'izany inona ary ty zao ary ka enoy aho fa ho tantaraiko amin'se. tena ilay zazavavinona tamiko mahaly ariva mihitsy zany tiliny mahery ho lazaina amiko zany to mangina tsy mahateny se hafahafa be ihany zany tantaranareo zany ry mahery fa tatse moa fa hoe atory any amin'se bien dia manino seno nanaiky ny fanao fotoana taminy zany izy amin'ny valoalina raha teo koa ka tena tsy napoziko hoe atory tany amiko ane bien farafaratsiny koa mba niantso azy tamin'ny telefony sy na farafalika matiny aza mba nandefa SMS ho azy ka mbola tsy ananako ane numéro-ny telefony inona ary zany dia ahoana zany tsy hafahafa be ve sy nandritry ny alina raha niarana tory tamin'ny bien mody nisotrosotro teo zahay izy koa moa hitan'se misotro labery iny dia niafy natao ambadiky ny verany sisa nataony bandy ka inona zany tiany senam-piko ansiary tsotry hiaraka amin'ilay sipakely ve asa hitazona ny bien ahoana tsara sainy tsara vao mandray fanapahan-kevitra amin'izany ny vanim-potoana toy izao no tokony tena ho hita amin'seny fahaizana maneho sy mifehy safidy tokony ho raisina niverina intelo tamiko hatreto izany teny izany inona ny mety ho antony ka maninona ny tsy mamaly se fa eo ny lasam-borona eo fotsiny tena tsy hitako izay atao ry sia tiako ary tsy foky bien efa ho 10 taona ane izay ny rahanay tiako izy saingy hatramin'ilay fotoana nahitako sy nyresahako tamin'ny ranja dia lasa ty azy indrindra tamin'izy hitako teny amin'ny piscine iny aloka mba sendra ny serana teo anolohan'ny se ranja fitsapana ny tena fitiavany siany be ihany koa zany ka maninona no lavo amina fanapahan-kevitra toy zany tsy haiko rosia fa lasa any amin'ny foana ny saiko te ahita azy te hiresaka aminy ihany keo izao ary ny soro-kevitra meza aloha se mitady azy mitady any ranja zany dia manaova fotoana hiresahana milaminaminy dia ho hitan'se eo izay mety ho resany sy ny mety ho fihetseham-pony aza mbola manapa-kevitra aloha zahay mihitsy ny angamba no ataoko dia misaotra ny se fa aoko izay mihitsy no atao sitrana zany zay se sa mbola marofirofy rehefa avy miresaka aminy avy mety tena ho sitrany izay ary fa ilaozako aloha se dao ary ok fa manaraka zany tena iranja mihitsy ty zazavavy mahalasa dalany akamako ty eny na iranja kosa aza hitako ho taraiky amin'lery tsy ilaza amin'ny mahery mihitsy ireny zavatra nitrango amaly ireny aloha
sao mety any ambanisainy zany. Jerevako anranja daholo ny toerana rehetra izay tokony ahitako azy eran'ity ambosy ity fa tsy hitako izy. Niandry azy teo amin'ny gradin teo any tontolo andro fa tsy nandalo izy. Nanontany andry zalahy tany amin'ny karaoke koa fa tsy nandalo tany hono izy. Very ny saiko. Dia sanatria ve dia ho marina ny tenin'ny Fenitra hoe aloka nanaitra ny fitiavako fotsiny izy e. Olotily mahery e. Fa to lasa amborony eto amin'ny gradin eto indray ela. Tena miteny any lary mahery fa tsy tokony hipetraka etsony ela. Niara aba moa lesy tsy misy akory avy dia fanalana ny betsaka. Ary naninona koa zany ela ny fanena tamin'ny lolo tany akorokany izany. Fa kely koa zany ary nareo koa kely aina lesy ka kely aina nefa ty andeha alina. Aza mba tratra ela dia ho hita lahy. Raha tsotra lasy dokotera Fenitrako anaika patoriany zany eo. Fa nga saika any anjera tany amin'ny tetezana mbo ahitany ny amin'ny stationnement-tany koa ny elony le ry alina. Fa nahitan'izany zavatra zany koa. Fa ny azy indray manao endrika polisy. Tsy mbola tratra ela dia be vava. Fa tsy teny amin'ny lahy hoe mifanena aminy. Dia ho hitany lahy. Fa eo ihany zany hoa fa inona ny tena mampanjonoka anareo oatra ny akovony bariky ity e? Tsy hitako tsony lesy ranja. Nitady azy atraizatraiza fa nialamaina. Dia izao hitan'la eto miandry azy zao sao mba mandalo izy. Zay aza mbola ndresaka teoko. Ahoana tsara hoe letsy. Nilaza tamiko izy fa avy nividy fromage teny amin'ny masera hono e. Dia tafaradalana avy eo amin'ny Saint-Louis zahay. Dia izy lasa lidina nandeha nody dia izao zany akatra ty zao. Ty chocolat ty zao vao nomeny ahy teo. Marina ve letsy zany? Fa impirina naika taminareo koa ny bandy e. Dia nahoana nefa izy no tsy hitako mihitsiny? Mba hahafantarany sefa ny eo zahay teo. Dia nolazainy azy any anareo sisy tafahoana teny amin'ny piscine teny amin'ny domony zany. Fa ny tena nampalahelo azy hono dia setsy tonga tamin'izany fotoana anareo teto omaly hariva tamin'ny valo zany. Ary laza izy fa efa tamin'ny 7 hono izy vao niala teo indray. Ka marina daholo ary ve zany nolazainy tamiko zany sa lolo indray koa ny tonga ny tantaran'izany tamiko ela? Marina letsy zany a. Tena tsy afana noatra nefa fa natory tany amiko ane bien. Fa milaza milary mahery fa enjany zany poziny any zany a. Kozy ve? Mirarakivo daholo mibandy mifanena aminay. Ny sasany moa dia mody mitazona iresaka nefa dia hita hoe te hisarotra azy mihitsy. Andeha ho vonjeko any letsy izy ka. Eny e, raha manapa-ketsy aloha lahy mety hatratra azy. Mety mbola eny amin'ny asona eny izy zay raha mandeha. Ilaozako ary losy e. Eny ary lesy aza dia miazakazaka loatra moa fa imezan'ny olona e. Tsy Fenitra ve io mijanona io? Aleo rangahy tonoko eny e. Ranja. Manao ny Fenitra? Manahoana ianao? Na nahoana ny latriny e? Tsara ka. Fa lasa saina ninona azo anao iny fotsiny a. Eno a. Nampalahelo ahy mihitsy ianao. Tsy naninona ve loha ianao e? Misaotra aloha tamin'ny tsy fanadinonao ahy e. Fa tsy dia naninona. Tonga somatsara tany an-trano ihany. Fa andeha ho aiza ianao zany no mandeha amin'ny andro atoandro be ohatran'io? Avy nividy an'ity fromage ty tena amin'ny masera. Ny azy mantsy no hitako hoe tsara. Hay ianao koa mba tia fromage? Ie. Raha tsy mainka dia andao miakary sady mba miresaka tsika hoateriko ianao. Ndao azy. Fa aleo le vidy glasy etsy amin'ny annexa ho azy tsika. Inona ny tiany ranja iny? Tsy maninona fa zay vidinao dia tiako daholo. Fa ataovy amin'ilay glasy cornet reniny a. Andraso ary ajanoko eto vetivety ny fiara e. Tsy ela aho a. Io.
zary izy ny tena tsy hitako eto nefa raha araky ny filazany feny dia tokony mbola ho tratrako izy. Tena mafana be ahy zany. Ny atsemboka efa tsy hitako tsony. Aleo rangahy hiditra tsy amin'ny anexa ho azy izy atsy aloha hinana glasy aho. Ary tsy ny fiarany fenitra ve io nijanona teo iny. Ohatran'izay mba nanenjika azy any ambany any zay ROA. Lelika tena tsy mbola nitotototo tamin'ny vehivavy ohatran'izao mihitsy ny aka. Onoaranja tsy maninona ve raha somary mandeha mianatra vasta kely eny avaratry madio lahatra eny tsika dia eny miresaka. Misy resaka tiako atao aminao mantsy raha ohatra ka tsy dia mainka loatra ianao. Miditra amin'ny telo zahay dia tsy maintsy makany kahie enarako fotsiny aho. Eny ary tsy hoelitsika ka. Etritsika no mijanona dia aleo eto no miresaka. Tsy mampaninona anao ny hitan'olona eto a. Tsy manao ratsy inona tsika dia inona moa no tokony atahorako. Eny ary. Fa izao ary mikasika an'ilay omaly iny no tena tiako resahana aminao. Efa nifankahita tamin'ilay olona ve aloha ianao e? Mbola tsy nifankahita. Za koa somary raikitra be fa tonga tapoka ny zokiko dia tsy afaka nivoaka mihitsy aho. Fa ilay namany atao hoe Feon'i no tafaraka tamiko. Dia nolazainao azy ve? Ie, sa tsy nety ny nataoko? Netika, fa izaho mahita hoe mety nalahelo anao ihany koa izy dia mitady anao nefa tsy mahita. Za koa aloha mba malahelo azy fa tsy afa manoatra. Fa tsy tezitra aminy nefa ianao raha mifanena ka teresaka aminao izy. Mbola miankina amin'ny fotoana ionana indray izay. Zany hoe raha azoko tsara zany dia mety hiavina na hasika aminy ianao raha izany. Diso ny hevitrao ka. Tsy haiko na mbola amitaka andray izy na tsy. Dia aleoko tsy miteny sady tsy miomana loatra e. Fa rehefa veriny kisendrasendra miona indray zahay dia miresaka. Ary filôzofy be eny ianao zany e. Fa olo aloha e. Tsy azonao lazaina na mety atonao avy zany olona zany. Tsy haiko ny lazako azy aminao satria mbola tsy dia voafehako loatra mombamomba azy. Inona ary no azoko atao anampiako anao e mba ionanareo indray? Mivavaka ho azy ianao mba iona zahay. Ho ataoko tokoa zany, indrindra raha tianao ka irinao ny araka aminy. Fa atao tsy miteny ianao? Satria efa manana ny olona tiany sy miaraka aminy izy. Sira amin'izany ve ianao e? Mbola 3 andro izay raha be indrindra no nahafantarako azy. Nefa efa in-3 sahady koa izy no hitako niaraka sy niresaka tamin'io olona io. Ianao nefa tia azy? Azoko heverina ho toy ny aloka ny serana teo anatrehako fotsiny izy. Fa na izany aza tia azy ianao? Niraisiko toy ny namana izy. Nefa tsy ampy ady indray taoriana nandavako ny zavatra niteneniny tamiko dia tsambako fa lasa tia azy a. Zahay izany ilay nilazany mahery tamiko fa nangataka ny atoriany ranja tany aminy izy fa tsy nanaiko ny ranja. Ay ve fa nisy an'izany teo aminareo e? Ie, nangataka tamiko izy ny atoriako tany aminy tamin'ilay fotoana voalohany nifankahitanay. Fa tena tsy nanaiky satria tsy tiako ny lehilahy manararaotraotra izany. Nefa manenina anao izany izao ianao io? Amin'izay ry Fenitra, andao hiverina amin'izay sika. Raha fantatra izany olo izany dia ho tahaka ny vorompotsy mody takariva ka azonao ampitonaina hafatra ho any aminy. Saingy ny mampalahelo dia tsy fantatro tsinona izy ko. Mbola veriko aminao indray ry Fenitra. Mivavao azy ho azy ianao mba hifankahita indray zahay. Tanàna kely aneny ity tanànantsika ranja. Mino aho fa iaona tsy ho elonareo. Kely tokoa ambositra raha hoarina amin'ireo tanan-dehibe sasany. Fa lehibe kosa izy raha mitaha amin'ireo distrika hafa. Marina izany. Andao ary aloha andesika fa sautary ianao e.
izy ary lery izany fa manao inetro sery mahery a miandry ansehako sy antahoary mekara fa manana resaka tiana atao amin'izay ihany koa ary tsy emoka be nisy izany ka nyfankahita tamin'ny Feno aho dia nilaza tamiko le rifa vao niaraka tamin'ny ranja hono izy dia lasa nanenjika azy taty nefa tsy nahita azy fa mbola tsy nifankahita mihitsy moa zany nareo roa hatramin'ilay omaliny ao anatsika se iny ie niezaka nitady azy ihany aho fa tsy nahita efa avy ny sakafo ve aloha se efa ho amin'ny roa latsaka mantsy izao efa nanao gote tao amin'ny annexe oasis aho ary nahita ny fiaran'ny senidina nijaky ihany rehefa avy nijanona teo kosa raha tsy diso ah eny andao aloha sika hiakatra ny atapony volany ary dia any no miresaka aleo ajanontsika eto ambody kesikety ny fiara sady toatra ny mba malomaloka marina tokoa ny teny se teo fa nijanona teo tokoa izay nividy glasy zahay nareo izy moa eny zahay hoy aho satria nisy zazavavy antsoina hoe ranja niaraka tamiko iza hoe fa ina ny mahataitra ny seto iro mahery ka tsy zany zazavavy niaraka tamin'se zany ve lay zazavavy nilazaiko tamin'se ka mampitotototo ato izao ka angamo hoe fa natondrony se ay izy na ny sariny ka hafantarako fa izo ny ranja tadiaviny si sady so mba mety anarana mitovy fotsiny kosy fa tsy ilay ranja ny se akory tsy haiko tsondry se very ny saiko fa hony ary aloha taizany nahafantarany se zany ranja niaraka tamin'se zany za indray tsy napositro le ary to manino setiny tsy miteny mampalahelo loatra sery mahery tsoriko amin'se fa efa ela ny nahafantarako ny ranja sy ny fitiavany any se saingy efa miaraka amin'se ve izy tsy izany mihitsy kosa aleo dia ho tsoriko amin'se fa izay ranja tadiaviny se zay mihitsy ilay ranja niaraka tamiko teo izay fomba ny fankalalanay kosa aleo aloha mba hijanonao tsy ambaratelonay zany fa ny zava-dehibe tiako ampitaina amin'se dia tian'se koa izy venitra marina ve zany afaka tsy matoky an'izay lazako ihany kosy fa izay ny marina ny tena mampalahelo azy anefa dia nilaza izy fa vao tsy ampy 3 andro akory zany ny fankalalanareo nefa tao anatin'izay 3 andro zay araka ny nambarany tamiko dia efa intelo ihany koa no nahatazanany azy niaraka amina olona mihino aho fa bienvenu ngam'izany marina zany io no hitako hoe sakana araka ny fahalalako azy ka mahatonga azy zao fangalam-perimazo anareo roa zao dia inona zany ny tokony ho ataoko rysea marefo loatra raha iranjy raha ny fahatsapako azy tsy ho zakany mihitsy raha ity sy hiaraka amin'se izy nefa ahitanareo sy bien miaraka ihany koa etsy andaliny ho fo amin'no sy akolaka ny bien ihany koa nefa ny fisarahana aminy amin'ny fotoana foy sy tsy dia hitantony loatra izay tsy ho eriko mihitsy izy zany iny ary ny an'se fa sarom-pisaina iza iny tazako avy any aoriana amin'ny rétroviseur iny bien fa ity NC maloko ty aloha soloa fa ho traingo eto tsika bonjour Fenitra mahanahoany bien tonga so eto aminay somahery ianao za indray le vazivazy ary maninona ny seriko no tao marikendrika be zany sa mbola miresaka nareo roalahy somary misy olana kely mikasika ny asanay dia izany no resahanay eto sady miandry ianao ka maninona ary raha mba aterinareo roalahy any amin'ny lycée dia avy eo nareo miresaka ihany sady efa latsaka dimy tokoa ny amin'ny rotolakandro andaoky mekara bien ahoana mihitsy moa tsy aterina ianao sarotra be zany sady mianta za koa zany mihitsy chérie mba tsenainy lahy rehefa mirava rariva vacances amin'ny zoma zay dia tsy fantatro aloha na asainy neny manao vacances ihany na hijanony eto ihany inona nefa ny tiany lahy manaja ray aman-dreny ihany sika izay hitany fa mety aminao dia ankasitrahako ok ary mbola hita eo ihany zany zay ary fa rariva indray bisou e lahy veloma Fenitra merci ok bien dia ahoana ny tondry mahery tena tia hitany ranja ary se araka ny voalazany tamiko dia ohatra ny miditra amin'ny 3 izy androany sa ve ary ho andrasantsika etsy ambavady etsy
ohatrany tsy mety aloha zany sao tsy tianiko. dia ahoana zany bien andehanao vakansy zany? Zarako azy izy aloha mandeha iregleko an'ity situationko ty. ok ary lasa fotoana fa ino zany ny farany? Aleo mihitsy ny loha andeha ho de ho hita eo ihany ny toyny. ok ary andao ary ateriko se. Aleo raha angah mba anjarako indray zao ny hira. Tena feony mahery zany eniko zany. Sa de mety feo mitovy fotsiny ve? Tena izy zany ka andraso eo jereko avy etsy ambaravarana etsy. Manahoana ianao? Ranja, manahoana ianao? Mandroso e? Somary mbola maika hody aho fa mba te hijeran'izany bandimira zany fotsiny. Mahery mihira io ka. Tena tiako be zany iry zany fa maninona ny tsy mba miditra ianao? Juste nijery azy fotsiny ka veloma ianao fa amin'ny manaraka indray. Iny ary te mandra-piaona e. Tena mahery marina mihira ao. Malahelo azy aho zany. Tena tia azy aho e. Te hanoroka azy ihany koa. Te ho fihinina fa naninona reny te tsy mba nahita azy io hatramin'izay e. Mba niangatra tamiko ianao lanitra. Mandona ny foko mihitsy zany feon'ny mikarantsany zany. Mahery tianao koa nefa dia angalatra ny fanjaran'olona ve ahy? Tsy rarahako izany e. Tiako izy. Tsy misy afaka anakana sy be dia amin'ny fitiavako azy. Andrasako etsy lavidavitra etsy izy na amfiry na amfiry ivoahany ao. Tsy izy ve ny voky iny? Tena izy iny. Aleo ary ahako avy ato aoriana izay alehany. Ary mitomany ve izy zany? Mahery amin'izao alina feno fahanginana izao no anehoako fa tianao ary andeha ho any an-tampon izy zany Ie. Oka rahako lavidavitra ihany so dia anaitra azy indray. Io fa niakatra eny amin'ny gradin izy. Ary teo amin'ilay toerana niranay mipetraka sy nidresahanay voalohany no nipetrahany. Aleo atonoko moramora so matahotra indray izy. Fa misy aloka mandondry ny alohako io zany. Te sanatria ve? Tsiry mahery Feon'i Ranja zany. Ranja, tena izy ve ianao e? Za tokoa ty raha avako. I Ranja ty e. Andray marina. Fa ahoana no nahatonga an'izao e? Hitako ihany ianao Ranja. Aza mezaka mametraka fanontaniana be tsony mory mahery raha isoko sendrasendra araka an'ilay voalazako taminao zao fiainantsika izao. Ranja, fa maninona no miafina sy mandositra ahy ianao e? Nandinika an'izay tokony ataoko manoloana ny fitiavako anao rehefa nanome fotoana anao teto tamin'ny larobika tsy tonga ianao dia tsampako fa sarotra ao anao ny araka amiko. Eny e, tsy tonga tokoa satria natory tany aminao ilay olo tianao ka tsy afaka hizara roa ianao. Fa ahoana no nafantaranao an'izany?
tsy ho takatry ny sainao ary tsy ampinanao raha ho lazaiko aminao na hafantarako an'izany. Ataovy ampoanao izao fitadiavako anao izao. Mahery afaka manantona eo aminao eo ve Noho ianao Ranja no nahatonga eto amin'ity toerana ity. Teto tsika no nresaka voalohany. Teto no nahafantarako sy tsiriny ny fitiavako anao. Isaky ny mahatsiaro sy tsy mahita anao dia eto amin'ity gradin ity no mipetraka. Somba mahatsiaro ahy ihany koa ianao ka mandalo eto. Avy manatona fa efa te hanafosafo anao koa. Mahery azonao orohana sy safosafoana araka an'izay tianao Ranja, tianao loatra. Nahoana dia niezaka ny nandositra ianao Hitanao io volana balika be manazavantsika io. Toy io koa ny fibalika amin'ny fitiavako anao ry Mahery ny foko. Amin'ny lafiny iray dia diso satria mangalatra ny anjaran'olona. Nefa tianao loatra ka tsy ho afaka hanagadra ny fitiavako tsy tianao. Amono afandroa indray ny fanaovako an'izany. Amono anao fandroana tsy azoko. Izay olona manery ny fitiavany tsy hivelatra ry Mahery niza ka mandidy azy tsy ahafahany metefa amin'izay olona tiany dia mamono ny tenany satria tsy misy olona afaka hiaina tsy misy fitiavana. Iny fa na dia efa lasa korazana aza ilay olona dia mbola mahatsiaro azy ihany ny velona ary manalokaloka azy eny ihany ny fanahin'ilay maty. Tsy takatry ny saiko marina izany filozofianao izany. Mangalatra isika ny miaraka ry Mahery ka tsy tokony olaniana amin'izay resaka azontsika tao amin'ny manaraka ny fotoana. Matokisa nefa ianao ary mampitandrina anao ihany koa fa tsy ho azonao atao ary tsy ho ataoko mihitsy ihany koa ny ampisaraka anao amin'izay olo tianao. Dia ahoana izany? Zany efa lasa tia be anao. Ataovy izay mahafa-po anao rehefa miaraka ohatran'izao sika. Fa tsy azonao atao mihitsy ho ihany hisaraka aminy Dia tsy malahelo ve ianao rehefa miaraka izay? Hitako foana ny ianareo fa nareo ny tsy mahita na mody tsy mahita mihitsy. Malahelo ihany indraindray nefa safidiko izany. Efa mandroso mialina ihany ny andro ka tsy aleo ve mandeha mody amin'izay sika? Tadidinao moa ilay andro alina nangatahanao tamiko ny antranoko tany aminao? Tadidiko iny fa tsy nanaiky ianao. Satria feno tanteraka tamin'iny fotoana iny ny volana ka tsy afaka miaraka sika. Izao efa somary misy rimbana izy io. Jereo sidin'io tsara ne rimbana tokoa ny havanana. Afaka matory sy miaraka amin'izay sika ny olona raha sitrakao satria tsy dia misy zavatra manelingelina intsony. Misaotra raha avako, etsoroako ianao. Fa zaho anefa tsy mety raha any aminareo sika ny miaraka satria tsy tiako ny analokaloka ny nofinofinao sy ny sarin'ilay olo tianao ao an-tranonao. Any aminay sika no hody, mety aminao ve? Eny ary fa tsy maninona izany. Sady ilay zandrilahiko efa lasa nody fa efa vakansa tamin'ny talata teo ry zareo dia zaho irery no ao an-trano. Azonao atao daholo izay tianao atao amiko ry Mahery tsy misy afaka hibedy anao amin'izany. Tena mahafinaritra ahy izany faneho-pitiavana omenao azy izany Ranja. Satria tiako ianao dia izay mahafaly sy mahafinaritra anao no ataoko. Andao ary fa mandroso alina ihany ny andro Fitiavanao mameno ny fofo. Fitiavanao tsara indrindra. Nanomboka tamin'iny alina sarobidy loatra ho ahy nje nifankaty sy niaraka foana izay sy Ranja. To tsy mety ho fato ato an-tsaiko mihitsy ny fiarahanay nandritry ny alina. Niverimberina tamiko foana ilay teny hoe tsy ampisaraka na ahatonga anao hisaraka amin'izay olo tianao mihitsy ny fiarahantsika. Tsotra nefa mahateo tia tanteraka Ranja.
resy ny tanteraka to tsy androko mihitsy ny fotoana iarahanay manaraka indray. Tonga ny zoma andehanao fialan-tsasatra sy ny bienvenue. Nangataka ny atoro tany amiko izy ny aliny alakamisy. Nisanasana ihany aho satria natahotra ny tsy hanana hery arahana aminy sy hiatriako ny fiaonanay tahaka ny mahazatra. Isaky ny mieritreritra azy aho dia toa miendriky ranja foana sy ny safosafo ary ny teny malefaka feno fitiavana no tazako sy tonga atao tsaiko. Tsy napoisiko tokony tamin'ny 5:00 indrona nanantona tsy hitako akory ranja. Fa inona no mahalasa sainany malalaka? Oay, ranja ary tsy hitako akory ny nahatongavanao teo a. Olona variana be ohatran'io hoe dia ahitan'izay ahatongavako. Fa tsy hovalinao ny teniko teo hoe inona no mahalasa sainanao? Manina anao sahady ary ranja. Mandainga ianao. Matahotra ny tsy hanana hery hatrehana ny fahatongavany bienvenue any aminao androany hariva ianao. Sa tsy marina izany? Fa ahoana no nahafantaranao an'izany? Ny onany izay mirahavavy teo dia niteny tamiko izy fa andeha hanao vakansa hono izy raha pitso dia atory any aminao izy anio alina. Sa tsy marina? Tena mahery ty sipy ty. Mahery a? Efa nilaza taminao aho fa tsy hanao izay sarahanareo. Maninona moa no mbola mikasa ny andainga amiko ianao? Tena resinao ary ranja marina. Tsy izany mandresy anao fa ny fitiavana ny mahery. Zaho a mandehana mody fa efa ho avy any aminao any izy izay. Ao asiako amin'ity ranomanitra ty ianao. Ranja, fa ino ty ataonao ty? Tsy vao may ve ampalahelo azy ny mahaino an'izany fofona ranomanitra ty amiko izany? Ranomanitra tsy dia misy mpanana iny nataoko taminao iny. Izaho irery ihany koa no mampiasa azy. Voalohany aloha dia mandritra ny fotoana iarahanareo anio alina dia tsy ahatsiaro ahy mihitsy ianao. Faharoa ihany koa mitondra hero anao iny. Afaka miaraka amin'ny tsara tsy misy atahorana ianao ka. Tena tsy mazava amiko e. Ka tsy hazava aminao mihitsy. Tsarovy fa mbola fitiavako anao daholo izany. Mandehana fa miandry anao any an-tampon-finany aho raha pitso hariva rehefa lasa izy. Eny ary velomy ranja, angatsy isy bizou? Tsy mety tsony fa mandehana aloha e. Raha pitso omeko bizou mamy be ianao. Eny ary e. Chérie, mihaino an'lahy chérie. Tsy fantatro fa tamin'izaho nandeha ho aty izao dia hitako indray ilay sipakely niresaka tamin'lahy iny. Ilay teny amin'ny piscine iny. I ranja? Ie, izy indrindra. Dia maninona izy? Tsy haiko fa ohatry ny manara-maso foana anao izy iny isaky ny hitako e. Tsy karotra anefa fa tsy manao fijery masika izy fa ohatry ny mampalahelo izany aza. Ohatry ny reny olona te hitomany reny mihitsy. Mba mahadinika koa ny lahy izany. Angamba le tsy tian'lahy izy iny saingy tsy afa-manoatra satria efa miaraka isika eo. Ajanony ihany izany fa aza dia miasa saina amin'izany lahy. Eny ary fa izao andeha raha pitso dia matoky aho fa mbola miaraka sy mifankatia foana isika rehefa miverina. Fa inona nefa mahatonga ny lahy teny an'izany e? Ka tiako loatra tsy iny ny lako. So lasany. Tsy misy an'izany. Ndao amin'izay tsika monjy efitrano fatoriana. Ndao ary. Manahoana mpifankatia e? Mahafinaritra be ny mahita anareo roa miaraka. Ahoana ilay sy rifenitra? Ary mba tsy nandeha fiara indray izany
Eno a. Ha, fa mifankalala ngamo nareo. Dia izy eto Ambositra kiry mahery ny tsy ahalalan'izany dokotera Feon'i izany a. Zaho aza mba gaga mademoiselle. Ka aleo ary aloha atao ny fampafantarany. Izy no dokotera Feon'i araky ny voalazanao teo akiry Ranja. Namana tena namana izy. Izy kosa le tsy no Ranja ary Feon'i. Ilay efa nilazaiko an'seny ny tantarany. Kay dia efa nisy an'izany a. Toriako nareo ro lafa manao piratin'ny tantarako. Tena misy tsy mazava amiko mihitsiny a. Fa tsisy hoe zany ilay zazavavy nampitototo an'se. Ka isehany tsy niteny tamiko akory hoe fantatry se izy. Dia efa mba tokony ho gôpiany ianao hoe tamin'ireny zestako ireny. Zaho aloha dia somary efa nahafantatra ihany raha vao tafaresaka sika sy Feon'i. Matetika ihany koa no mahita nareo rola miresaka. Kay izany dia izany nataonao resaka tamin'ireny. Raha tsy saina mihitsy nareo rola retiko. Aiza kosa. Ka ahoana? Efa milamina? Zaho hitanao zao e. Tsy eto Ambositra bien dia mba mameno ny banga ny tenako. Fa ianao anie tsy tehiteny amiko fa manana olon-tiana izy e. Mba tsy naporiko re zany ro mahery a. Efa nifampiresaka ela be lesy zay ry Feon'i. Tsy misy miafina mitsony momba naisy bien. Rehefa mahay mifandamina dia izay no mety. Fa aleoloha vadika ny resaka. Ny eny letsy. Aiza no anao lundi de Pâques nareo mitsamina? Tena mbola tsy fantatra. Maninona raha mandehandeha ny kelikapona eny sika? Sady tsy eny ve moa ny malaza rehefa fety toy eto amintsika? Ka maninona moa raha antsony Feon'i dia miaraka eny tsika efatra mianadahy. Marina izany. Sa ve efa manana fotoana ianao ry Feon'i? Tsy mbola manana ka. Sady dia nanomana fivoahana ivelana Ambositra ihany koa. Fa raha izay moa no hitantsika hoe mety ho tsara dia voninahitra totosan'izany koa ka. Ok ary. Merci Feon'i. Fa izao no andao ary atao e. Zaho miatoka ny fiara sy naissance. Ifeno asaitsika miatoka ny boisson. Ianareo mitsamina miatoka ny kaly. Tsy maninona izany fa vonina koa zahay. Ahoana Ranja vonina amin'izany e? Vonina e. Ok ary. Dia efa izay zany a. Betsaka ny olona mamonjy ny kelikapona. Ka raha eto Ambositra ny tsy dia hitako hoe aiza ny mba handehanany. Raha tsy hoe angaha hijery savika eo amin'ny kianjan'ny savika. Mahazaka mijery savika ve aloha i Ranja? Eo ihany. Fa ny tena tsy mety amiko dia mahita olona maratra. Ary efa za lasa kilalao mahazatra ty amintsika mihitsy ty savika ty amin'izao fotoana izao a. Saika feno sy manao azy daholo ny mpikarakara fety amin'ity Pâques ty. Any mihitsy zao dia misy. Sady miaraka amin'ilay mpanakanto malaza hoe Barinjaka. Ny tsara sotra ihany koa dia mbola misy savika koa amin'ny kianjana andrano mandevy. Dia ny ao amin'ny kianjany savika etsy andaniny. Fa etsy avaratra kely etsy agneo ny misy e. Aiza zany ry mahery a? Eny be afo e. Be afo? Eny e. Andraso fa tazantsika avy ety ny kianjany zareo. Fa lazaiko aminareo telo mianadahy fa indray andro izay aho raha avy namita iraka tany laka dia tratra hariva. Tokony ho tamin'ny 7 alina teo eo ampanina teto amin'ity tanàna ity lalana be avo ity. Andraso moa fa andalo eo tsika dia atrondroko anareo e. Tena ninona ry Feon'i? Laozako teo ny fiarako. Za lasa ny antsovonjy. Kely aina koa nareo izany. Ka malaza ho be lolo anie hono ty toerany ity e. Aiza no isy lolo andehandeha izany. Rehefa maty dia maty e. Fa inona kay no mahatonga nareo resaka an'izany? Tsy tiako nareo a. Ajanono ny fiara dia aleo hiverina raha mbola izany foana ny resana nareo. Mifonaky Ranja. Ao fa tsy miresaka izany intsony tsika. Fa Ranja nga matahotra lolo e. Ka efa hoe tsy tiako izany ka mbola averinareo ihany. Tsy tiany hono dia aleo hijanona any fa inona ary ty? Eno ary Feon'i. Tonga sika e. Aiza tsika no hijanona? Aza manakaiky an'ireny fasany ireny fa tsy tiako a. Aleo etsy ambonimbony etsy ry se ajanona. Eto. Sady eto ihany koa tsy misy no tsy mahita fasana.
afaka miaraka amin'izay tianareo andianana nareo roa fa aleo zay sy feno aloha karakara rehefa avy eo atsonainareo dia mikalitsika. Tsy lasa kosa zany ranga. Aleo aloha miaraka amin'ny lalao eto na mihaino hira na manao zavatra hafa dia rehefa avy misakafo vao mandehandeha kely sika sy la chérie. Marina zany tenin'ny ranto zany. Io ary aloha tsy ry feno avy dia avelarony tsia. Dia andraso aloha hividy boisson sy tsakitsaky tsika. Inona no tena zavatra tiany rantsy indrindra? Boisson sa sakafo? Izy roa miaraka ka. Ay, ny boisson aloha ataovy eo viva dia ny tsaky atao trondro endasina na nofokeny endasina, tsy dia atao masaka loatra. Ary ny anareo lahy fa fantatra fa avy dia voa fotsiny tsia fa tsy ela dia ho avy. Aleo ataoko mafimafy ty radio tana tomobile ty dia izay ary fa lasa hoe. Ok ary. Tena mahafinaritra mihitsy ty namanareo roa ty. Tsotra, sarika sady mahay mandray olona nefa dia tso-piainana be. Tantara aloka tantara ny tantaranareo roa e. Inona koa ny tilona ambara amin'izany? Marina lesy zany ry Feno. Tena saika lasa dalan'ity sipa-kely ty mihitsy ny azay moa moseri Mba fantatry Feno moa fa misy fetrany ihany zao fiarahanay izao. Fa maninona koa no misy fetrany? Satria efa manana ny olon-tiany mahery fa izy kosa tsy ho amandrakizay. Tsy mila miresaka an'izany sika ty. Zay afalifaly sy aravoravo anao zao no atao. Marina izany. Tsy ela fa afaka herinandro dia hiditra amin'ny mpianatra. Dia midika inona amin'ny fitiavantsika nefa izany? Lasa ho aloka amin'ny serana daholo izay vitantsika izay satria ho tantara sisa satria efa ho avy ny tena tompony. Tsy dia mazava amiko ny tiandrio tenenina ry Ranja. Mazava be le zandry a. Hitany Feno. Hitsangana eto anoloany mahery aho zao. Inona io hitanao io? Ny alokaoko. Ie. Dia rehefa miaraka indray mahery sy bien ka mitsangana toy izao ataoko izao izy dia inona no hitany mahery amin'izay? Mazava ho azy ny aloko bien. Zay e. Samy aloka daholo na ny aloko na ny aloky bien. Saingy tsy hitovy mihitsy satria aloka roa samy hafa. Ary maninona ny mangano ano ianao ry Ranja? Satria tiako loatra ianao nefa misy fetrany ihany zany fitiavako anao zany. Araka ny nambaranao anie dia afaka miaraka fontsika na dia eo azy izy. Marina izany. Ny teny an'izany taminao tokoa nefa tsapako fa mitady tsy ahavoafesy tsy hatazona ny teny nataoko taminao a. Malahelo any bien na dia tsy fantany azy izao fiarahantsika izao. Vehivavy toa azy koa ka mahatsapa ny ratra-pondra mahafantatra izy fa miaraka sika na niaraka. Sérieux bien nareo telo mianadahy zany ary ohatra ny misy milatsa-dranomaso fa nataonareo lainina teto kosa izy mamisavisa ny fiarahana izy dia malahelo. Ay ve araka ireny resakitsika reny anie Ranja dia tia ianao dia niaraka taminy toy izany koa i mahery aza lefa lavitra aloha ny saina sy neritritra fa fifaliana no andehanantsika ety. Ny tena nampiantsika ny foko dia ny mahita an'izao fifankatiavanareo telo amin'ny rahalahy izao. Sambatra nareo mifankatia mbola velona miriaria ety amin'ity tany mahafinaritra ity. Na dia pindrana sy mpangalatra sambaran'ny hafa ihany aza dia feno fifaliana sy safinoniky ny fitiavana sy ny asambarana tanteraka. Ok aza noho ny eo aloha misy aloha zany sentiment be zany fa aleo atomboka tsika ny kilalao sy ny sakafo e. Mila manalatsika izao sahoana ry Feno. Ok marina zany e. Samy ary mandray sy mihinana tamin'ireto zavatra mividiko reto nareo satria safiditsika reto. Vita tokoa ny vacances de Pâques. Tonga arak'izany koa i bien. Nijanona sy nivalina ho tantara ary nofo daholo araka ny teny Ranja ny fotoana niarahanay nandritry ny vacances.
indrindra ny fotoana ny lundi de Pâques teny kelikapona izay niarahanay 4 mianada. Tsy nisy fiovana ny fiarahanay sy bien. Vao maika aza ny tombo zany, angamba no zahay somary tafasaraka kely. Tsy dia afaka aneona matetika toy ny nataonay nandritry ny vakansa intsony izay sy ranja. Indray andro nangataka fiaonana tamiko izy. Miala tsindra nanafatra anao eo amiko amin'izao ora tsy dia nampozinao zao ry mahery. Araka nefa nambarako tamin'ilay fotoana ny rahantsika teny kelikapona iny dia voafetra ihany izao fiarahantsika izao. Ranja, maninona no averinao amiko fony zany teny zany? Tsy mahatsapa ve ianao fa miteraka alahelo sy ratrapo any zany? Tsy ampako tokoa zany nefa tsy afa-manoatra isika. Tsy ho zakako ary tsy ho tantonao mihitsy raha toa ka fantatra ilay olo tianao fa niaraka isika. Fantatro fa alahelo tokoa ianao, nefa tsarovy ry mahery fa na tsy afaka hiaraka tsony azy isika dia mitisy tianao mangineny foana. Eny ary, raha izay no fantatro fa mety dia tsy maninona. Mba hiangaviako anao nefa dia aoka tsy ho izao dia izao zany fa mba alefa tsy kelikely ka. Nangataka ny atorianao aty amiko indray andro any. Tsy fantatro na izao no farany na tsy. Fa noho ny fitiavako anao dia omeko anjakanao tanteraka ny nofoko amin'ity alina ity. Rehefa andeha ianao raha mipitsy maraina ry mahery dia indro omeko anao ity baoritra kely ity mba ho fahatsiarovanao aho fa nisy zao fiarahantsika izao. Isaky ny mijery na mampiasa izay ao anatin'ny baoritra iny ianao dia ahatsiaro azy izay fotoana fony rahantsika izay. Ranja, Indra havako. Tena tsy ho zakako mihitsy nyzany isaraka aminao zany ka. Naninona kay no nisy sika ary naninona no natambatry ny fitiavana? Mahery aza mametra-panontaniana ohatran'izany ianao. Mahery no anarana misafidian'ireo ray aman-drenina ho anaranao. Tokony ho zakanao koa zany. Ampy izay raha havako, avy manatony ety amiko ianao. Atony hoe daholo izay rehetra nampalahelo anao. Ty ihany koa vonina nome fahasambaranao anao. Misaotra Ranja malalako. Le akanjonao nanaovako tamin'ny lundi de Pâques iny anie mbola hoe soadiny ny mitondra azy rehefa maraina. Tsy maninona na mbola mijanona aty aloha iny ka. Alaiko ihany amin'ny manaraka. Mahery meno anao ary Ranja. Tena tia mo ianao? Eny Ranja, tiako ianao e. Hafahafa be zany fiainako zany. Ohatran'ny sepitsepitra zany Mahery tia mo Mahery eo? Mbola averiko aminao indray raha havako fa tiako ianao e. Misaotra indrindra raha havako. Oroy ary ahy e. Zay no mahafaly anao. Ao ary fa maninona mitomany ianao? Ranja. Tena tia avy ianao Mahery. Ranja, fantatrao fa tianao ary ianao mahalala fa tiako ianao. Misaotra ry Mahery ny foko. Ety ho safosafoko ianao. Fa maninona mandeha riva be toy izao ianao? Tenenao mihitsy izao no tadiaviko ry Fenitra. Fa misy inona? Sa misy olana milaro sy Mahery? Tsy izany ka. Misy tsy salama tampoka hono ny havanay eny an-dala mahitsy eny dia niantso ato tamin'ny telefona ry zareo. Zany Tsy maintsy makeny aho zao dia izao. Nefa matahotra fa efa hariva be ny andro. Saika hiteny aminao raha tsy dia hanahirana anao hoe mba atero ahy e.
ay ve zany fotsiny e andraso ary fa ho ateriko ianao hoe akakanjo vetivety a dia latsika aiza ho aiza ity no andehananao hitanao io misy avy eo tokotany io hitako io io no andehanako ka tsy mbola lavitra be ve io akaiky ihany io ka rehefa tazanina avy aty fotsiny izy nohatry ny hoe lavitra zay fa soa ariva ianao mandehana ary aloha dia aleo trafiky ny jiro ianao somaizina tsy maninona fa efa ho avy any ireo mpitsena e dia misaotra betsaka tamin'izay vitanao ry fenitra velomany amin'ny mahery sy feno raha mahita azy ianao elaela mantsy zahay tsy nionako eny ary fa velomy ranjy fa inona no mahavariana anareo lahy eto e tena malailo an'ny ranja le izy roa andro izay ny tsy nahitako azy na izako aza ohatrany tsy dia nahita azy ka izany mihitsy izao no tadiavako ansery mahery fa ahoana ka vao maly ariva mihitsy any nanaritra ary teny an-dala mahitsy fa fa misy fianakaviana akaiky ny zareo no marary tampoka dia niangavy ananaritra teny izy ny tsy fantatro dia ny hoe sitrana vela marary sa maty fa angamo tsy mba ananany se ny telefona ne efa nomeny aka fa nanomboka omaly ariva dia lasa mesazy ry vocal foana nefa azao ny antso azy any keo dia misonina fa tsy misy mandray fotsiny mety mbola sairana amin'izany fahorian'izany kosa angamby izy zany le tsy ho ihany fa somary andeha kely ho an'ny fianaratsolo vetivety ihany any ho any misy asa mainka tsy maintsy ataoko any dia izay koa no resako aminareo mitsamina dia aritra firy andro any se herinandro ihany raha ohatra ka ho elandrindra e aza dia maharitra ela moa letsy fa mangina ny bandy tsy ela fa raha voavita ny asako dia mody aho e eny tonga vasosy allo manahoana le tsy mahery manahoana bien ao ay ve ary efa niona ve nareo sy ranja zany ve mba mahagaga zany raha ohatra ka lasanao dia namanginy ray aman-dreny vetsy dia tsy teny amin'se ary le zandry ve mbola tsy hitanse koa ay tokoa moa mbola tsy mifankafantatra nareo aleo fa anandrana iantso azy ary aho e izay fakorazy mba mahagaga zany andrasy hoe ho andramako atsony ranja tena mandeha tokoa ny telefona fa tsisy mandray aleo atsokonay mandeha tena tsisy mandray mihitsy hoay le aza fa tsisy ve manampaka makary amin'ny macro iny tena iny izy io fa mijanona miresaka amin'io bandy io andrasy hoe andehanako iny ranja manahoana ianao inona fa iza koa ianao dia hodina tsy fantatra sahady ve tena mialatsiny atovolahy fa tsy mahalalanao mihitsy dia voavintsika niaraka ilay zaho nanaritra anao teny an-dala mahitsy iny dia tsy tsaroanao sahady sa raha tovolahy miaraka aminao ne io miresaka aminao io dia aza matahatra ianao fa tsy ilazany amin'ny mahery mihitsy aho zao raha mise na zay zavatra lazainao na ianao dia mialatsiny fa tsy misy fantatro zany zay fa veloma ianao ndao sika andery zerara mbola mainka andray fiara ho any aminay koa sotara tsy naboziko fa tonga ho vina tivena ratsoa ary izy
de tsy mba nisy ny lazany sao tiany sao zay telo lahy tena leo mihitsy roa tsoky mahery allo mahery tena hitako aty Fianaritsoa le ty ranja zany vao zao mihitsy any fanena taminy ka milaza ndray fiara zao de zao izy andeha ody any aminy ko misy bandy miaraka aminy fa ohatra ny tsy fantan'izany azako izay aloha fa milaza miseho fotsiny aho hoe aleo arahako aloha zay andehanany ok hoay le ty tena ilasany anaty fiara iny izy le tara indray taxi brosy mitondra makay izy re iny ono ary zany taxi brosy andeha ho aiza le teo iny koa fa mahao any ambosy sendra amse ay misaotra le tery zany tiry feno tsy ranja ve nitazako miditra ao amin'ny magasainy asoniny iny eny le tia izy iny marina ihany zany lay voalazany fenitra hoe tany fianarantsoa izy saingy tena ninona ny tsy mba nilaza tamiko andao le siditra ao de ao no miresaka aminy ndao ary manao ny ranja elaela tsy tenao fa izaka ianao zafady inona ary ty be sangisangy ty mahery re ty miala tsiny tsy zany ranja zany no naraka fa Olive ary mbola miala tsiny indray fa tsy mahafantatra anao mihitsy veloma ianao tena niova mary ny ranja ry feno de izay ve zany no lazany fa voafetra ihany ny fiarahanay tena tsy mampino aloha aleo mihitsy ny tongo fenitra de mandeha eny an-trano ny sika telo lafa tsy mazava zao ka fa maninona moa raha avy de makentsika mitsamy rehefa hariva fa sa tsy tadidinareo ny tranony izay eny mora feno ve lesy de tsy ho tadidiko ka firy zany sika no andeha ho eny avy alao rehefa mirava mitiandry iny de sady misy fetim-pianakaviananay vonjeko eny de eny mitialy arivo sika mitsamy ok ary amin'ny valo zany lahy andrasako any an-trano ok efa ho amin'ny 9 alina lesy zao ry mahery andao amin'izay fa alina loatra ny andro tena tsy hamoa varavarana antsika izy raha mitaveravera ndraso ary loha anidy varavarana de lasitsika ndao amin'izay ary aiza ny lalany aleo avy de manapa-keto fa miodina be loatra aniko fa somary maizimaizina ny any amin'ilay totobato idinana any amin'ny stationnement andao fa tsy misy atahoran'izany letsy aho sady zany mitondra lampe de poche ohatra ny maheny feo kirary manenjika atsika ro lahy zany anety sy any mahery inona koa ary ty kely any ty andao rangafatsy hitan'izay io zavatra mandindrina fotsy miandry eo ambavany tetezana io fa aizy zany sao de ny maso ny seny mandro roa jereo tsara tsy lovy amin'ny lampy fa ina ary ty dia nareo rangah kely aina ka tsy lovy aloha ka nasiko lampy koa za tsy hitako hoe nahaizako tena manafina atsika le tsy izy zany ry mahery aiza ny lampy ny lahy tsy lovy tiako ary kay lampy lany pila jereo fa mitsilopilopy tena misy zavatra fotsifotsy mandehandeha tokony izy zany tenaozy ty zay avo mindro feno tena matoto io de inona no atao ndao rangay lefa ndao ka tsy jery anyranja indray ve zany io fa manatina le tya andositra tena lolo te vonjeo matoto mahery aiza lahy tena mandositra lesy ny mety fa tena matoto io ka iny manaraka atsika iny ary izy vonjeo
Fa inona tsara hoe nahazo anareo ry Feon'i sy Mahery, malaza be anjaka any anie zany nareo rolan'ny antsy vonjeo halina zany e. Mipetraha aloha ianao dia nohy fa ho tantaraiko anao e. Zany anie no efa mahamahana taminao mikasika ny vehivavy iny e. So ihany zany fa ifenitra azo niaraka taminy fa tsy ianao. Dia miandry izay ahatongavan'ny fenitra avy any fiarahatsoa dia ho hita eo izay atao. Fa tena marina ve nefa aloha fa nahita izany matotoa izany tokoa nareo roalahy e. Ny masoko anie ny nahita ry sery e. Ary anontany an'ny Feon'i sy fenitra fa efa samy tojo azy avokoa izahay. Fenitra aza teo amin'io tetezana amboa io saika nivadika tany raha tsy nisy an'ilay sipakely atao hoe ranja inona navitra azy. Dia inona moa anefa izany no mahatonga azy ireny? Araky ny filazan'ny olona dia ny fanahin'ireo olona maty an-drano na maty vokatry ny aksida amin'ny lalana iny no mahatonga an'izany. Betsaka anie no isehoany raha vao mandeha irery na miaraka anankiroa aza dia ny anankiray mahita fa ny anankiray tsy mahita. Reny mpiazakazaka vao marainy reny aza hono misy vaky tady mihitsy ny fanena aminiko. Arono a, ino ty zavatra anaty boaty ty ry Mahery a? Cadeau mba nomeny aty fa anniversaire-ny tamin'ny sabotsy ny Pâques. Zany a, ka maninona no tsy nivahanao? Ohatra ny variana koa dia adiniko. Hoe azoko sokafana? Sokafo fa tsy maninona ka. Ary toa ranomanitra? Marina izany. Hoe jereko. Tena tsy mbola nahita ohatry mihitsy a. Malefaka be ny fofony e? Fa somary hafahafa. Tena izany mihitsy n'ilay fofona ranomanitra nataony tamiko indray hariva iny. Mahery a, fa maninona ianao no tao mangina izany? Tena mahatsiaro azy. Tena tsy napoziko hoe ino ny tao e. Fa ohatry ny lasa tsara be izany ilay izy rehefa elaelo. Hoento aty fa ataon'ilay iny ty e, avelao ana. Tsy maninona raha tianao fa ao aloha mba aseho kely ny akanjoko e. Ao ary. Zay. Aleo ampirimiko amin'izay ty fa tsy misy ohatry ty mihitsy eto a. Manjary lanilany fotsiny ato mantsy ty. Dia rehefa tianao an'ity elahy dia hoentiko. Zay. Eny ary e. Dia ahoana tsara hoe ny fomba isehoko amin'ny Feon'i fa izany niaraka tamin'ny ranja. Dia izay fomba ahafahansemana eo azy dia ataovy daholo e. Tena tsy haiko izay anjo azy raha fantatra fa izao no niaraka taminy. Eny ary. Fa izany hoe araky ny circonstance miseho no anehoantsika an'izany a. Nefa dia tsoritra fa miakina amin'izay ihany koa izany. Fa ny tena mahalasa ny saiko sy dia tizy lasa miavina be tiako. Ka toy izany ihany koa nahitako azy tany Fianaratsoa hoe tsy mampino mihitsy. Ka aleo ary aloha hoatsiko telefona Feony dia hidina eny tsika hijery azy. Ary bien hoentina sa hoana? Rehefa nitantaraiko azy ny zavatra rehetra dia nilaza izy fa hiaraka amintsika eny ihany koa. Fa mety hanahirana ihany zany a. Sa aleo andeha fa tsy maninona izany e. Ka tsy hoe arivo fa izaho ihany tsy Feony hoe. Dia lazao hiakatra eto tapovinany dia entsika ny menga sotara. Nentin'la ve le ranomanitra sery? Ie, nentiko ty ka. Sady mbola nanao vako kely. Nareo telo mirahalahy ve tsy mbanao e? Fa ranomanitra taizako iny ry bien.
Ranomanitra nomeny ranjaly etsiny tamin'ilay anniversaire-ny. Ay ve ahoany mba naovako kely eto ty koa mba naovany bandy ay zaho aiza ty moa zany lesy le trano io somary mivily miankavia io ajanona eto amin'ity tany malalaka ty eto aloha ny fiara dia ndao andeha tongotra fa tsela dia tonga enitsika. Nahoary dia ahoary seno mitarika ny lalana fa ianareo lany efa tety andao ary razoko tarito ny lalana. Tsy azo kokoa zany fa tsy fenitra ve ny sipany ka maninona indray nareo Rolano hitarika ny lalana sa mbola tsy tety mihitsy fenitra. io ary lefa napositra le asa tena be tatoko be koa ny fitran'izy mitsanona zany le asa. aintena nama fa io efa tena eo andavarangana io izy izy kosa aloha dia tena tovavy manao ny ranja afaka mandroso ve zay fa izy andadiavinareo ianao reka ho izandray tena ty le bandy hitako tany Fianaratsoa dia ireo miaraka amindreo le niresaka tamiko maly ariva tany amin'ny asaona. Misy zavatra tena tsy mazava amiko mihitsy. Aleo aloha mpandrosoako mandrosoa ary moa nareo eo amin'ny varavaran'io ny lalana miakatra. Ao ary dia mahazo toerana ka inona ary ny tena tondinareo? Ny mahagaga anay dia ity ianao lasa mihafahafa be aminay ity ranja nefa dia fenitra mahery feno sy bien ireto mamonjy anao aty-trandro reto dia maninaka ino lasa mihavavina boatrany io ianao? Fa iza tsara hoe le anarana sy olona tadiavinareo? Arak'izay efa nambaran'io namanay io teo zay dia mpinamana be taminay ranja tokony ho tapabolana teo eo zay no nifankalalanay ary taorian'ny fidiran'ny mpianatra nefa dia zao lasa niova be sy tsy nahafantatra anay zao izy. Ianao moa zany iny fa na dia zao lay ninona ary mahery ilay nitiavinao sy narahanao isan'andro aza ve dia tsy tsaroanao intsony sa dia nitanterahanao tokoa ilay teninao tiany ampitsangatsanganana ireny sika miaona isakariva tany amin'ny karaoke reny ilay sika mipetrapetraka sy mifanolotra fitiavana teo amin'ny gradin toa tapifinany isakariva. Fa inona daholo re zany mahery sao lasa dalary ny malalako. Bien mila miaino sy mijery aloha tsika fa fantatra ihany zao tantara zao any amin'ny farany. Dia maninona no lasa miova be toy izao ianao fantatro araka ny teninao fa misy fetrany tokoa ny fiarahantsika nefa dia marina tena tsy nampoisiko izao. Ranja rehefa miteny amiko ianao izao fa tsy tia atsony dia hijanona tsy hiteny tsony hoe ianao tamiko hoe tsy ampisaraka anay sy ny olo-tiako ianao ary tsy mahazo misaraka aminy koa za ekeko izany saingy io izy fa nentiko anatrika izao anjara ny mandray fanapahan-kevitra na mbola hiaraka amiko izy na tsy. Okizay aloha ry tovolahy zao vao mazava amiko. Ny inona no mazava aminao ranja? Alohan'ny tena hitenenako aminareo amin'ny maharanjary dia mingavy aminareo mba tsy ho taitaitra eo am-piainona. Eny ary marina izany teninareo zany fa nisy tokoa iranja. Nisy izy fa tsy anao ve? K'izany nataoko hoe enoy aloha ny teniko fa maninona no mirotsaka ny ranomasinao? Toy izy ny teninao fa tsy manome tsinona ny endrika anao raha ny tiany mahery ianao. Toy izy tsy izany mihitsy ka nisy tokoa iahy ranja saingy tsy izy izao miresaka aminareo izao fa kambana miravavy aminy. Samy misy hoe ranja ny oliva ny anarany amin'ny rahavavy fa izy nantsoina hoe ranja za kosa oliva. Raha tsy tena mandinika kaiky izay mijery anay amin'ny rahavavy dia tsy ahay ampiavaka anay mihitsy raha tsy izay olona miaraka aminay satria misy famantarana miavin'izay aminay ka io no ahafantarana azy. Ny mampalahelo ary ny tena tsy namposiko dia izy mbola niseho taminareo izany. Ahoana hoe fa niseho taminay ahoana izany? Eno ary mahery ka izy anie niaraka taminay teto foana
Tsy mazava amiko mihitsy izany ka. Aleo avy dia hotsoriko aminareo fa efa maty Ranjy. Ahoana tsara hoe efa maty Ranja? Tsy marina sady tsy mino an'izany ahy. Olona mbola niaraka tamiko izao ve dia lazaina fa maty izy? Tsy mino an'izany aho. Tsy maty izany Ranjy. Tsy maty izany izy ho Tena dorany Mahery. Fenitra vonjeo malalako. Malalako. Ao aloha le tsy ny feno koseho ny tanany sy ny tongony. Aingany se. Andrasoko fa akaranomanitra amelomantsika azy. Malaky ary re tompoko. Mahery. Ao le zalako seho malaky ny tanany sy ny tongony. Mahery azy elozanao ahy. Azarozany lala tsy malalako. Maheno avela. Fenitra. Matio. Tsy misy an'izany eo be fatorana fotsiny izy. Ao ary aloha sitsika nyty ranomanitra ty ny orona. Dia ao force velarina koa ny tanany. Dia ao asiana koa ny tongony. Zay fa manomboka mahazo aina izy. Ary to mitovy amin'ilay ranomanitra ty amiko iny ranomanitra aminao iny. Jereo ange. Eno ange fofony. Mahery efa natsiary ve ianao? Ao aloha bataitsika tsy ambony fandriana tsy ambadika atsy izy dia toy izy nandresaka. Tsy maninona fa mahazaka ny tenako aka. Mino fa tsy maninona tsony ianao ry Mahery satria efa nasiako an'iny ranomanitra iny. Ranomanitra? Fa tsy ilay ranomanitra nataon'ny Ranja tamiko ve iny aminao iny? Sa ilay tany aminao iny ry bien? Mbola ity ilay nomeny anao ka. Tena tsy napoisiko marina. Ka izao ary samy malahelo na ianareo na izazy akambana aminy satria mbola tsy tafapetraka any amin'izay tokony hipetrahany ny fanahany. Dia izao izy mandalo sy misangisangy atsika izao. Fa raha tsy madisy ry Oliva, oviana izany na faty any Ranja? Ray volan'androany izay. Ary izany mihitsy aza no anton'izao diako aty izao. Satria mindretana izahay fa tsy sakan'ny zandrinay lahatsono no mipetraka ato dia hitadiavana trano hafa izy fa ity ampanofaina. Tena tsy mampino izany Zaho aho vao resy lahatra fa niseho taminareo tokoa ny aloko ny zandriko. Ifonako aminao akiry bien. Aza manenjika sy manahy meloka ny Mahery. Ary mangata-pamela mandry ihany koa ho an'iny zandriko iny. Mafeneky nazo anay tamin'ny nafatesany. Mamela azy. Tsy manenjika azy akia. Ary madikisindry fa vao naheno tantarany aho dia efa namela azy. Mivavaka ho azy ihany koa mba ho raisin'Andriamanitra ny fanahy. Misaotra keo. Ary ianao kosa ry Mahery. Aza naminanao izao na maty izy na tsy. Mitovy tokoa izahay roa nefa tsy maintsy niteny taminao izy ny hoe aloka roa samy hafa. Satria rehefa niresaka izahay matetika ka misy tovolahy misangisangy anay roa rehefa tafaraka izay dia voateny matetika ireny tovolahy ireny ny hoe na Oliva na Ranja dia olona iray ihany fa aloka roa samy hafa. Ka niteniko aminao dia mivavah ihany koa azy fa aloka niserana teo anoloana fotsiny ireny. Ka mba tena inoko ary fa maty tokoa izy. Asana mety ry Oliva raha mba afaka manatitra voninkazo azy tsika. Tsy maninona sady akaiky ihany koa ny fasina nandevenana azy. Eto mantsy ny tena misy anay fa dada sy neninay miasany ambanivohitra. Aiza ary ny fotoanantsika dia raha pitsy ihany sika dia manga ny fasana. Raha tsy dia mahadiso ary maninona raha eo amin'ilay gradin fipetrahana eo an-tampivinantsika mifampiandry. Tsy maninona fa zaho koa tsy maintsy mbola haka ny taratasy-pahafatesana eo amin'ny commune. Dia avelao ary amin'izay fotoana izay. Fa aleo mandeha maraindray tsika. Zaho koa ve mba mahazo mandeha ihany? Tsy mianatra nga ianao? Raha izay tapany maraina iny aleo mba hoany ka. Eny ary amin'ny sivy izany sady zaka ny fiara tsara tsika dia mianadahy. Veloma vetivety ry Oliva.
Veloma Oliva. Mahirezaka. Eny ary vaterapety izany ka. Aleo ajanona eto ny fiara. Hitanareo ry trano vato somary mitokana ry. Eny izy no milevina. Somary lavidavitra ihany io nefa tsy dia mandreraka. Tena dia tokoa no nijanonanay tamin'ilay izy ny angavy anaritary tety indray ariva fa hoe ilay nisy narary tety saika ho jereny tety iny. Izany ve? Sambatra sery fenitra. Se izany nahita azy farany. Andao ary sika hoeny. Andao ary. Ino fazanay levenany. Andray tenanto dia efa maty tokoa ve zany ilay zazavavy mahafatifaty iny? Sopatra loatra ianao e. Naninona ny te? Ary tsy akanjony lava io ambaravara-pasany io mahery. Ie, izy tokoa ty. Ndramin'ny tany ampanaovana karaoke fa nangatsika hono izy. Dia marina izany izao e. Ary samy manaiky sika fa olona efa maty tokoa iranja. Aloka an'ireny niaran'iry tamintsika tety ireny. Zaho vao miverina atao tsaiko daholo ireo teniny nataony tamiko hatr'izay. Indrindra ny fihetsiny manoloan'ireo zavatra sasany. Tady tokoa le izy nasika tamintsika rehefa hoeny kely kiapina. Le nijanona teo be afy dia niresaka hoe misy lolo ty toerany ty. Tsy tiako nareo miresaka an'izany lololo izany ka. Ajanono ny fiara ary fenitra dia aloha hiverina. Dia izy le niteny ihany koa hoe amin'izay toerana tsy misy fasana no hipetrahantsika. Ary tsaroany se ve ilay teniny tamintsika sery feno hoe misy fetrany ihany izao fiarahantsika izao. Sy ny hoe na ny aloko bienvenue dia samy aloka daholo fa aloka roa samy hafa. Ny teniko farany ry zavatra mianadady izao. Eto anatrihanareo sy eto amin'ity fasana izay lefenany nofo mangatsika ny ranjo ity no ilazako fa tanterahako ny faniriany dia ny hoe tsy mahazo misaraka amiko ianao ry mahery. Arak'izany vao mainka izany teniny izany no ampitombo ny fitiavako anao ary antsoiko mafy ho ren'Andriamanitra fa mamela azy amin'ny foko manontolo aho. Misaotra betsaka ry bienvenue malalako. Misaotra anao ihany koa ry Oliva nampisokatra ny masonay satria raha tsy teo ianao dia tsy nahalala an'izao mihitsy ny zahay. Ny angatahako aminao dia ny fandraisantsika toy ny mpianadahy ka tsy fanaritsika. Ranja, mitodika manokana aminao aho. Eny fa na dia tsy haino izao teniko izao intsony azy ianao. Misaotra tamin'izay vitanao tamiko sy ireo fanehoam-pitiavana nasehonao. Manaiky aho ankehitriny fa aloka tokoa ireny hitako sy ny ainako ireny. Indro bien eto anoloan'ity fasan'ity izay ilevenanao no anekeko sy anamafisako ny fitiavako azy araka ny teninao hoe tsy mahazo misaraka aminy ianao. Farany dia matoa nentinao tety io akanjoko io izay porofo fa nisy teo amiko ianao dia foiko ho anao io. Tsy hitondra azy miveriny intsony aho ary ilay ranomanitra natolotra ho ahy dia raisiko ampiasaiko ampitiavana. Matoria-piadanana ry ranjany Oliva. Misaotra nareo ry zavatra mianadahy. Mino aho fa atoram-betanana tokoa izy. Ingana izay rehetrarehetra izay dia mba hamafy ny fifandraisana eo amintsika indray. Ranja, matoria-piadanana amin'izay akia. Andao ary andeha hiala teto amin'izay tsika.
apetrao eo andofasany eo le tsy mahery ny vonintsarony atsika iny a dia io akanjo iseho ihany koa iarangata lamesa ho azy sika raha pitsy maraina mba ho fialan-tsasotry ny fanahiny. Okizay Oliva, okizay. Okizay Oliva. Azy sika, okizay. Tena tsy naposiko akio hoe ny aliko ny zandriko ny eritreretinareo aliko. Eny na izana izy dia raikiko ny fonosany izay azo lazaina fa ray ahy saingy aloka roa samy hafa. natolotra ho anao teo azy tantara no vokarin'ny radio Feon'i Mania mitondra ny lohateny hoe aloka roa samy hafa. Sanganasa ny Simon no menjana azy. Ireo namelona ny tantara Lalaina Rakoto Solofo, Angeline Vladimir miaraka tamin'ny Naina Rakoto Nanaivo, Yadja Pister, Odilon Rafalmanana ary Simon no menjana azy. Nanampy teo amin'ny fanatorosana Michel Antoine. Naina Rakoto Nanaivo no tsahana ny lafiny teknika. Nana Dotosa Simon no menjana.